Gas Titan Taragas. Idadadada foana. Tantara mitohy nosoratandratsy Jean-Laurent François na Ramasy. Ovy aloha amin'ny Sylvia Randrenatoandro sy Nanja. Miaraka amin'ny Zoma amin'ny Rina, Ralala ary Christophe Rabiarmanana. Mandray feo sy mandrindra raha teknika. Aro Manatontosa Nanja Razafindrakoto. Gas Titan Taragas. Fangatsy amin'ny forum zato izy ry mama mahery no mandray fandrina amin'ity andro atoandro toy ity e. Valaky ny sasalamba arinay voa. Tsy tazanao nga reo lamba marobe miamba ny lavarangan'ireo, sady misitony-drano ny manasa, avy eo mbola mameno an'ireo tapaka barika roa ireo andrahana voninkazo rariva. Ndry, fa tsy mbola tonga nga ny ray amin'izy menadamba nanampy anao? I mahery no efa ao an-dakozia eo fa ny tansa tsy mbola tonga e. Sady ankizy vo avy nianatra koa ve no ovizanona amin'izany indray hoy ianao, reraka izy. Ka mifanampina dia amin'ny fisintoman-drano fotsiny aza angeny mba heritreritra amin'izany fa tsy hoe inona akory. Na izany aza rinay voa. Sady roviana koa vao vita teo ireo raha nendrasana azy menada. Ianao kosa ange diso mandrera-tena loatra rotsy e. Ny sasalamba vonjena, ny tondraka voninkazo enjehina, ny raha raha atao trano tsy maintsy misy foana isan'andro. Na dia inona aza ke araka an'izany fa ono tokoa aloha e. So mba tokony akapanampy amin'izay ary tsika ity e. Ilay onjam-peo. Na izaza ange ka efa matsikaritra fa efa mila tsy ho araka hotsony ny asa atao trano e. Tsy efa telo ve izay nandalo tato izay e. Ny voalohany iny mpanao alabotra iny, ny faharoa iny sanapiditra lehilahy tato an-trano iny rehefa lasa sika, ny fahatelo moa iny milaza ny hitsidika andreny be iny dia tany dia tsy hita hatramin'izao. Fa nga kosa moa dia anao toy izany daholo ny rehetra. Sako sonjo ray loasa io tsy ilozan'izay mamarara. leo ary nay voa mitadiava indray ianao raha mbola vonina, fa raha za manokana aloha leo sady tsoroko aminao fa mahazo aina kokoa rehefa za mivantana no mikarakara anareo telo mianaka vady aman-janako. Tiako loatra angenareo e. Sotra indrindra rotsy e. Manona be loatra amin'ny foko ny mandre an'izany teninao izany. Etsy aloha roako kely za mivady malalako izany. tsy malala menatra reo tsy malala Zay ary ny anao fa traza mahery avy ao an-dakozia. Ialahy kosa ry mahery a. Ny rainao ihany kanjo io metaladala io. Aza miala sirika eo ianao ry neny ianao mihitsy anefa nitazako tena nakafy be teo. Fa ngale tsy tazana be avy iny. Tahaky ninona rangaty miariary toy ny tafika andrefa tanàna. Sy mba moramora ry le mahery ndozy ty Lasai neny fa dada metaladala nefa neny mihitsy aza ny tena sady tsy efa tsy kombakomba iraisanareo teo koa ve le film teo e. Tsy maninona izany rakizy profim-pitiavana daholo reny. Na za koa azany eto mba tiboka faliana mahita anareo mifankaty e. Ary roto ny andronareo roa fa mandalo zao fiainan'izao. Marina daholo ety izany teny lazandry izany re. Avy aloha kely amin'ny dada fa milay alahy. Adonay amin'ny eny aloha fa alaiko eny rehefa avy eo e. Fa ono tokoa aloha e. Ahoana letsy? Ahoana marina tokoa za fikotiana siva tamin'ny andronareo zany. Ampianarina angala? Tsy izany loatra fa liana ny tea fantatra ary zoky e. Ay, dia omany ary ny kahisin'ny stylo an'ingahy tantarako azy. Dia ohatrinona hono ny saram-pianarana raha tsy mahadiso ry namana. Maimaimpona ekolazy tsy voafetra ny toerana. Aza mirediredy eo reto fa mahakamo manoatra reto no reny zazakely reny. Mody fanina indray raha mamany. Misahinao rinay fa andehanako ka mandriraka mihaino ny rediredinareo. Ampetrary ianao e. Ny kahie stylo an'le ry aza tsy mbola vonina akorika. Ny patiny fotsiny angery zao koa ny tian'le bandikely ore. Ka tsy mety raha tsy misy andraisana azy mba ho tadidy tsara. Eny e, tsy olana fa omeko patiny kely ihany lahy. Misaotra.
nanomboka teo fiarahanay sy ny reny lalo dia efa nanombonomboka efa tsy dia niasa tsony ny fampiasana sekreta amin'ny alalan'ny taratasy. Efa nanombonomboka kosa ny fifaneraserana tamin'ny alalan'ny finday, nefa na tamin'izany azy aloha mbola nampiasa taratasy any izay. Fantatro tsara. Fa ahoana koa ny ahafantarany lany izany? Tsy izany mantsy fa nisy taratasy izay hitako. Ny savasava tao indray angamba mahery io a? Tsy ny savasava fa teny amin'ny fanaripako izany no hitako. Rehefa namaky kelikely aho dia fantatro fa andady io taratasy io. Dia mbola mivakin'ilay ihany na dia fantatra elazoaza fa taratasy mirakitra ny tsiambaratelon'ny ray aman-dreniny lavy. Ay ve ka tena nidada marina le izy e. Fa misy tena nanaitra kosa aloha tao anatiny a. Hoe ahoana ny ty? Ny teny fampanantenana sy le toko mavesa-danja no entinao nanodikodinana ny sain'le zanak'olona tamin'izany fotoana e. Izay isorako manokana ny dada fa tena voatana ny dada mandraky ny androany. Fa ahoana aloha no anitrikitrehan'ny lafa tena ato koa le taratasy e? Oay le ty to mitady ala-patampoka indray nareo izany e. Aleo ary avy dia vakiako bantsilany e. Eny amin'ny fifaran'ny resaka no misy hoe hoy naivo malala anao. Ary mbola pirofo ny soni tsy hay vakiana izay mbola sonianao hatramin'izao. Ka ahoana? Mbola andà ihany e. Enao a. Inona tsony moa le tsy no ambarako eo a? Efa fantatra ela amin'ny antsipiriany izany ny zava-miafina rehetra. Fa nareo tony izany tena tompony mihitsy tamin'ny fanodikodinana zaza tsy ampy taona taloha. Aza mifanala-baraka kely le tsy ry mahery fa tsy milay e. Ary ahoana ny lazany lafa mpanodikodina zaza tsy ampy taona ny tenanay? 10 taona be izao ange ny elanela taona ny dada sy neny e. Ny eny vao 12 taona ny nalainy dada vady. E dada kosa efa 20 taona. Mpandefa lava fantsainge izany e. Kely foana ny tsy nampianaka anareo. Fona letso amp'izay. Fa hono a? Rehefa avy mivakiny lahy le izy dia nataony lahy izy? Tsy nariko aloha le izy fa nidorako e. Fa hitatarako zavatra tokoa lahy. Vao niaraka kelikely za sy reniny lahy tamin'izany a. Sendra niady izay hoe lahy norahonany aho hoe tsy hiaraka amiko tsonony izy fa 3 andro aho hoe lahy tsy nahinan-kanina e. Fa ahoana kosa izany fikandriko izany rotsy a. Bandy bogosy be toy izao ve dia vitandriko ny tsy nampinan-kanina azy nandritry ny 3 andro be izao. Betiko amin'izany ianao a. Aza atao fanrontsony toy izany fa za indray no hihinana le vary a. Efa lasa dala ve reto e. Tsy rainy tsy zanany fa samy mirediredy daholo. Fa hono tokoa e. Ela ty ve fa manana olon-tiana sa? Tara fivorinana ianao ry neny a. Zao anizy vao manontany an'izany. Za aza pidipidirina lalina amin'izany a. Sady za koa aza mpandaingana. Aiza no ahafantarako an'izay nataonao tany. Vao nilatsaka teto an-tany a dia efa nanan'olon-tiana. Sady izy koa tena tia ahy. Ela ty le izy raha bandy anany ihany. Kopy amin'izay ianao. Aza no fa natondro molotra eo. Ka tsy marina indray ary ve izany ry neny tiako. Ny sanany fa za tsy tia. Rarahiko inona koa e. Dia hoe tsy atelikanina koa ve mahery. Azafady. Raha izay rotsiny tsy tia hitodi-kobo mahery atavy. Mba manana ampipo toy izany amin'ny mahery izany ry dada. Mitotona roky tapo azary-bandy kely fa tsy hivakiako loha. Ny zavatra fantatro fotsiny a. Tsy maintsy feno rano ireo tapaka bariky ireo. Vitantsika izany e. Sainga aleo mba ho folapolaka io andro io. Za koa angamo maniraka anao hoe zao dia zao e. Ilaiko feno fotsiny ireo androany. Efa maleny ihany naniraka fa tsy nanao ianao e. Mialatsiny fa mifanadinoana fiavy amin'ny olombelona kiry neny tiako a. Mialano a fa za tsy tia. Za koa nga mily e. Laingako kanjo fa tiako e. Tsy mena mivadika toy ny tanalahy. Gastitan Taragas. Ka ento amin'izay ary zato resaka ny antsona ho anay telo ny anaka e. Sady mbola misimisy ihany koa raha mbola miandry aho. Izy menada koa teo ampanaovana revision na tsoko. Araka ny mahazatra antsika efa mianaka isa 3 volana moa dia misy foana ny latabatra boribory.
tokony afaka tapabolana nefa izany fotoan'izany vao tena tonga noho ny sy nyty resaka ambarako anareo ty dia avy teo fitaitsika androany zany latabatra boribory zany ka avy teo atomboka amin'ny tany saloha ny resaka satria izy ny klasy d'examen. Ahoana ny fanomanana ny fanadinana BPC anao? Matoka izato isan-jato data fa efa mandry ny amin'iny e. Tsara, ny mahery? Zaho aloha mahay ihany e. Ary tena mampiaiky an'ireo mpiara-mianatra sasany ka mahatonga azy ireo miteny hoe mahay ela raha tena miezaka. Saingy tsy afaka ny hiteny aho hoe mahay zato isan-jato toy ny ain'ny sasany. Aleo rehefa eo am-pandrasana mahita ny atiny e. Ary aza mifanala baraka kely a. Anomboka indray nareo menada resao amin'izay koa izay resanao fa za indray no hitarika ny adin'ireo eo. Ka tsy maintsy fantarina momba ny fianarana ankizy rotsy a. Ka efa renao izy izay fa ento amin'izay ny resakao e. Alohan'izany rehetra izany ary dia mba akao rano mankatsika kely angery tany sa sotroka. Rehefa tsy hiteny ianao dia ajanony ka. Saika adiniko fa misy boaty kely misy chocolat iny anaty paosy blouson akao mba halaivo kely so miepo. Miteny ianao farany azy zairina ivo katony tsara ary varavarana io ry mahery. Ary sao dia mba nandray zava-mahadomelona tany ary ianao io matoa ohatry ny olona tsy dia normaly izany. Miala tsiny aloha fa sendra tafiaraka tamin'ny rakoto solaloha chauffeur aminay izay dia mba nandray kely ndray mbava. Renareo tsara izy izany ry izy menada. Efa hanomboka ny anareo. Ray mbava nge ho ano ny sotroko ry izy telo mianaka e. Ary matoa tsy fantatrareo hoe ny sotro voafehiko izany ny zavatra ny sotroko. Sa fantatrareo hoe ny sotro Tsy fantatra tokoa. Saingy zato firesaka ao no misy fiovana ka ahafantarana fa ny sotro ianao. Zaho aloha tsy nahamarika hoe ny sotro an'izany ray mbava izany dady e. Tokony mba natao indrony vava izany. Ty aza lesy ray mbava jereo. Maika fa ny telona rony vava tsy angamba asa fotsiny. Tsoroko aminao rinaivo fa tsy ny maharaina roan'ny vava ny sotronao no inona fa ty fahasahinao nandray zava-mahadomelona. Mifona aminareo ary ahy fantatro fa tezitra ianao. Ao fa tsy hakasika amin'ny vavako tsony raha izany taoko izany. Amen na leretsy Ka namanao mamy koa aza nge dada tsy olana rehefa mifony. Tsy misy an'izandry tany sa. Efa mifona rotsy Tsy te andrefa androany an'izao tsony ary naivo tonga dia misaraka. Tahandreo izany ry dada fa tokandray mbava izany no mety hampisaraka anareo so tsy atelikanina mandritry ny 3 andro eo indray. Ka ento amin'izay ara moa le resaka mba tsy ilazan'ny olona hoe mamy dada e. Ao tsara dola ary vetsika e. Mandreraka izany raha olona. Tena olona zaiko ary hividy fiaratsika. Hividy fiara? Eno hividy fiaratsika. Hitanareo amin'izany izany ny rediredy vokatry ny ray mbava. Sanatria avy kosa ny akafana vady aman-janaka amin'ny zavatra izany e. Fa hono aloha e. Ampitoromaso tsara ve ianao io alina. Fa ngah kosa moa tsy niarana toronareo alina e. Eny e. Aleo izany raha pitso amin'ny teny azy raha tsy mety aminareo ny androany. Kosa e zao teny zao ry dada. Fa fiaran'iza no viditsika ry dada? Fiaran'ny dalely tsy no amidiny amintsika. Fa eferinao moramora moa izany mividy fiara izany. Samy volan'ny tarana ny trano no eritreretinao atotona amin'izany. Tsy mety Zavy adala aminao e. Sady manaiky atao intelo mandokony izy raha tsy vitindray maky. Sady mora izy ry izy telo tena fanomezana. Ohatrin'ny izany mora izany 5 millions. Aiza kosa 30 millions nanomezany azy Tsoroko aminao aloha fa tsy misy fantatro izay momba navidina fiara izany ny mitaingina ihany ny fantatro. Mora hoy ianao. Ka efa manana sy vonina nefa n'izany ve zato ianao? Ny fankatoavanareo sisa ndrasako. Za aloha manaiky e. Ary tena manam-bolana e izany vady malalako izany Izao ary raha manaiky nareo dia 5 millions ihany mba iangaviako alaina amin'le tahiry any amin'ny banky. Fa ny 25 millions efa vonona. Avy aiza ny lelam-bola ny poiran'izany vola be izany avy any aminao e. Efa 3 volana ngengy ataleno ny resaka ny tamiko e. Tamin'izay ihany dia efa mikarakara ny taratasy ahafahana misambo-bola any amin'ny banky. Dia ahoana izany ry izy menada? Raikitra izany e. Mahery? Izany ve ho laviny e? Dia izao izany
oko tsoroko ety ampiandohana fa tsy maintsy asiana fanamboarana ny teti-bola mihodina atao tranontsika. Izany hoe miandry izay afaka miandry, miena izay afaka miena, satria tsy maintsy hiena izany ny vola miditra noho ny famerenana ny vola amin'ny banky, ny fanitarana ny trano etsy an-daniny. Mety izany ry neny a. Dia vita anao ve tsy niteny tamiko tamin'ny fakana n'izany vola be izany ry naiko? Efa saika ataoko surprise angely izy ry reto e. Saingy ataoko ahoana moa tsy era amin'izany vola be izany, sady afeniko ataoko aiza koa moa izany e. Mba gaga mantsy. Eny e, fisaorana no atolotra eo anao. Fantatro tsara ny ezaka ataonao, tsy mahandry andro tsy mahandry alina entinao anasoavana anay telo mianaka. Sitraka ety matory reny. Ka ho valiana letsy raha mahatsiaro ah. Oe, azafady dada, mifona fa lasalasa va. Ataovy ihany e, diso miany ihany loatra. Samy lehilahy letsy e, tsy olan'izany. Tena azafady dada, tsy fananiako iny a. Mivanivany ihany ry bandy a. Mbola misintona ihany koa ny sasany. Ibera ray birao amiko ange hono nefa saika nomeny azy e. Saingy tsy haiko indray izay nampiova azy tapoko teo. Zany ve tsy ho vomafy bera? Fantatra langa bera? Tsy fantatro fa tehiteny fahavoazan'ny bera fotsiny a. Dia mitandrema koa ny anaranjana ka tsy atao hoe bera fa totombitana. Tia vavy. Dia roviana ny aka ny entany e. Nakina amintsika ihany hoa. Nanenina koa raha avy dia ndraiketiny raha zoroko tany le izy. Ka manana anareo vady aman-janako ange ary zany re. Tsy azo nataony nanapatapaka fahatany indrindra fa amin'ny zavatra valeur ohatr' izany. Miaraka tsika efa mianaka rehefa maka azy a. Tsika sy dady eo amin'ny devant dia mahery sy neny ao aoriana. Zao sahady moa ny sasany dia efa manonofo devanko. Efa ny entanary mbola eny am-panidinana. Matoky amin'ny dadanay a letsy a. Ary mba inona tokoa aloha le fiara e? Iny tokoa. 205 miloko mena izay le izy. Izay lokony ihany aloha tsy olana rehefa anetà fotsiny e. Mba manao ahoana marina ny etahany e. Fiarana direkteur izany kosa ve? Ka soa mantsy eo amin'ny fanamboarana indray no andany vola beko. Fiara fitondrako matetika ange izany rehefa vizan'inga tale. Ohatra hoe makany amin'ny banky sy ny sisa. Dia ahoana marina no atao amin'izany e. Ianao teo mantsy tao nilaza hoe ho azo atao intelo mandoa. Izany tokoa. Saingy rehefa misy ve ny andoavana azy manontolo inona ny olana. Ny fian'ny olitra ka ny afaka ihany. Aleo ary avy dia vitaina e. Sady amin'ny lafiny iray aloha mety ihany ny tokony ananantsika fiara amin'ity fijaliana isa maraina amin'ny taksi be ity e. Indrindra fa ny alatsinainy sy zoma. Misaotra neny ihany aloha nahatsapa an'izany e. Izany tokoa. Izay izany amin'iny fa mandehana vonjeo amin'izay ny fianarana. Aza tonoina ny zavatra nampanoviko anao ry mahery a. Aza matahotra neny. Vitantsika amin'ny fomba manara-penitra io. Dia neny tansa koa rehefa vita ny révision dia ahorono ny lamba malotondry. Eny tompoko. Mba nanao ahoana tokoa ny fihetseponareo mena data aoriana azahoantsika ny fiara io e. Neny giose. Zany ve dia fanontaniana tokony hipetraka. Nefa mora tiany neny ihany ny amaliko azy dia ho valiko ihany e. Faly tena faly tsy misy toy izany. Fa zao ry izy menada Ehoana. Fantatro fa efa vorosainareo menadana dia mbola azo lazaina fa ankizy aza. Tsy atoranareo ihany koa angamba ny fitiavan'ny dadantsika telo mianaka. Miezaka manao ny aintso zavatra amin'ny fikarohan'izay asony taranany. Profon'izany fa azotsika io fiara io. Za manokana aloha dia samy laza fa hafa raha samy ray dada. Raha misy dada voalohany mety ho faharoa dada. Ty fanontaniany ity kosa angamba dia rariny loatra raha apetraka hoe mba inona kosa ny valim-pitiavana setrintsika tsirairay avy an'izany fitiavana izany. Mianatra tsara sy manaraka tsara izay teny omeny. Ary tansa. Mivavaka ho azy ary tsy be famaliana. Fa angamba moa izay manao an'izay mampalahelo any dada no ametrahany eny an'izany fanontaniana izany ka. Tsy izany mihitsy fa tiako tohizanareo hatrany izany fitiavana azy izany. Indrindra moa fa ny fiezahana amin'ny fianarana izay mahasarotiny azy fatratra.
Tsy tadarery koa angeny tokony hanehoana an'izany fa na ineny koa azy eny fantatra nefa tia any zanako ary izay koa efa miezaka ary hiezaka hatrany ianao izay ahasoanareo menada mba manova toany dady zanak'olona azo atao hoe sahirana izy no nifofotra tamin'ny fianarana ka tonga amin'izao toerana izao. dia ahoana tokoa na lasa comptable ny dada? Izay no ilazako anareo hoe noho ny fiezahany. Ny tena olana amin'izao koa ngerina eny dia izao na hianatra mafy toy ny inona aza ny zanaky ny mafiady efa feno mpanambola ny toerana, indrindra moa fa rehefa hiditra polisy na zandary eny fa hatramin'ny miaramila sy mpiasa-panjakana. Izay izao tsy fantatro raha efa niova. Ahoana koa no ahalalànao an'izany? Resaky ny olona re izany kely mahay miresaka koa ange raha hitansioriny eny eny mety ho marina daholo izany fa ny fanafodiny dia tsy misy afa-tsy ny miezaka amin'ny fianarana foana ihany. Hafa ihany izany hoe miaina miaraka amin'ny fahaizany dia hoany izany ary kely mahay miresaka. an'lahy angary pitomany lehibe fa ahoana koa izany tratra nampiaraka ny sipany dia tsy zakany roneny laingany io izany roneny mihina ny tany sandroany. jereo angety mahery roneny mipetra tsarinareo izy ihany tsy mahay mipetraka io lasa miparitaka any daholo. Nareo dareo izany dia tsy mba afaky ny fanaran-tsaina mihitsy ka ny zanakareo ihany no mantamanta vavy eo. lasa ho miparitaka any ary aiza foana sony mbola tsy niditra foana mafampirao ny andro anefa ty efa mivalolatsaka fefany. Anara ny arangamba niditra aloha. Maninona moa raha avy dia kopakopahako fotsiny amin'izao ty kalandria ambony latabatra ity dia atomboka ny asa so tsy asa izy androany. Ndry ary iny ty taratasy mivalona atao ambany kalandria ity andraso hoe ho an'ny Monsieur Naivo mitandremy ianao amin'ity fahatsoranao diso tafahoatra ity sao ho araroton'ny sasany zay fotsiny. Ohatray inakoara ny dikan'izany. Tsy misy olona ary ve ato nefa ny varavarana rehetra toa ny vodoly. Rotsy andraso vetivety aloha data fa mbola ty an-dakozia ataovy izay ataonao fa tsy mainky gaga fotsiny aho mahita ny varavarana rehetra misokatra nefa tsy mahatazana olona mivezivezy. andraso fa ho avy izay fotsiny nanaingina rano hafanaina fotsiny ane manao tsy dia metimety ho mahery dia tsy mahavita mandro amin'ny rano mangatsiaka. dia aiza izy mibonoka body fotsy ao amin'ny efitranony ao. dia tsy nianatra zany izy raha azoko tsara? Nianatra izy fa vao tonga dia nandray fandriana. Tsy azoko Ina ny tsy azonao amin'izany ka nilaza tsy salamalama izy nefa mbola andro ihany. Ka zany eny na manako rano ho azy ka raha seran'ny rivotra indray dia ahoana? Tsy haiko fa misy fotoanany aman'olona izany hony Ohatray dia mbola monjy an'izany ihany ve? ka tsy ho fotoana amin'ny olontiany indray ve izany? Fa tena manana olontiana marina tokoa ve raha namana io I mahery indray ve tsy hanana olontiana fa mody gisy eo imasontsika eo fotsiny. Izy miondry dava amin'ny telefôniny io ve tsy efa miconnecta amin'izay olontiany ihany? Nefa ngiry efa tafiara-dalana iny zay reo lahy mba manahadroadro azy ihany aho hoe elahy ty ve fa mba manao sipa lasainy fa tsy miasa saina amin'izany hony izy. Zahay anie no anaovako anao hoe mody gisy io dia inona nefa nao fiainany an'izany mba manana ny tsiambaratelony kosa izy. Ary maninona tokoa moa raha resahany Jaksa mpianatra fiara-mahery. Jaksa mba akakitrany eto amin'izay tsy olana intsony amin'ny fotoana ka ny permis. Aza mbola vilivilinao amin'izany aloha ny sainy ka aleo aloha izy hifantoka amin'ny fianarana sady raha izaho manokana aloha tsy ho resinao lahatra amin'izany I mahery dia alefanao anao shofara. Fantatro tsara ny toetran'io zazy io. Za kosa nefa tsy mitovy hevitra aminao amin'izay. Misy ny loza azo soroana teny melorina Naivo Eny marina ihany aloha zay eritreritao izay. dia aza rebirebenao amin'izany aloha ny lohany. Sady nahoana moa no hijaksa no asainao mampianatra azy nefa sika manana.
ka le fotoana ampianarako azy mihitsy angeny tsy misy akoatra ny alady. Ny lady nefa fotoana natoka tsy hivavahana, ny sabotsy moa ny rivany mba hakanaina. Ianao koa moa zany efa tsy marisika ihany ka dia aleo hidaboka mihitsy aloha ny momba an'iny. Aleo izay mihitsy ka aleo miaro toy izay mitsabo. Fa na izany aza lasa lavitra loatra ny eritreritro. Ny amisy avisanany ratsy aneo ny avin'ny soa e. Sady mahery aneo mantsy anao ka zaza misimisy toetra izay ihany e. Tsy mbola nitantaraiko anao tokoa kay moa izy indray andro saika hidina tao anatin'io lava-drano tsy miaso io tsony. Fa inona hono ny saika hidinany tao? Lazainy fa mahita zavatra mangirangirana any amin'ny farany ambany any hono izy menada. Olona oatra izany no andeha ampitondrainao fiara. Aleo andraisana fanapahan-kevitra aingana ny momba an'io lavaka io raha izany. Efa niteny anao ny momba an'io kosa nge hafa adinonao angambe. Zao loatsa, aleo atao fanaripaka io. Rehefa kaiky tototra izy vao asiana tany eo ambony. Mety tokoa izay. Zany eo ihany fa tantarako zavatra ianao. Zavatra inona ke? Nisy an'ity taratasy ty ho napetraka olona tsy fantatra tao ambany kalandria eo ambony latabatra fesako e. Taratasy hoe ahoana ary naivo? Tia angevatra io e. Hoe ho an'ny monsieur Naivo, mitandrema ianao amin'ity fahatsoranao diso tafahoatra ity, sao ho ararotin'ny sasany izay fotsiny. Misy olona mahita zany fa tena tsotra loatra ianao. Ianao kosa ne Naivo diso tsotra loatra e. Ka ho vaiko ataoko ahoana raha nipetrako? Tsy misy oatra mitandrina e. Aleo hijery ny ranony mahery sao lasa mamay be eo indray. Vao eo koa ve ianao nanangina azy dia angotraka sady. Ka tsy atao mamay be anie hony e. Sady amin'ny gazy koa no nataoko. Mandana re? Sady hijery azy koa. Mandana fa ho avy Ka efa manao ahoana e lataka? Mangatsika be any eny tady angovotra. Ary sao dia hoentina any amin'ny dokotera azy? Iza koa ny hitsindrona any. Olon-dehibe io koa very akama dia mbola atahotra tsindrona ihany e. Nijery fatitsondroma formol laza tsy zakako. Ary efa mba nijerenao nga tao anaty boîte à pharmacie fa misy fanafody azony hanina kosa e. Tsy misy fanafody izany tsony aho e. Dia aleo ary hijery fanafody andranga vetivety. Aza miala anaty body fotsy eo fotsiny. Fangalo tsy maintsy mandeha ho any amin'izany fotoana izany amin'izao etahany azo ongy ahy. Tsy ho any ka. Andeha fazako SMS fotsiny izy. Dia tonga dia adaboko izany fandroana izany. Izany hono neny adaboka hono ny fandroana hoy ny dokotera Naivo. Fa saika ho aiza marina moa izany ianao ty e. Sary neny keo be fantany. Ka fa fantatro ho any amin'ny beby. Ahoana koa ny eritreretan'ny neny an'izany. Izany teraka talohanao ry bandy e. Fa matory amin'izay aloha raha mbola te atory. Ary sao dia tokony ampiana ny lamba? Ampio marina rery neny ka. Fa mbola mangatsiaka e. Fa hoe eno hafa neny keo. Raha izany aleo mandeha dokotera ihany izany re. Afaka tsy mitsindrona nge raha tsindrona natahorany. Andoranga fa tsy olana na mitsindrona aza. Ohatra dia efa ray nitetaka ery koa ny olona aminareo ko. Okely izy baina mba zany ahy fa hono ahy sao dia tratry ny malady damoro kosinareo. Raha tsy oatra nareo koa ny bando. Nareo aza tsy nahababa 3 andro. Miomana lesy dia andao andeha azy. Tena tsy salama mihitsy ny fijeriko any dady eny ry neny. Hita miereraka izany izy. Tsy hainao rery mahamarika an'izany. Efa natao daholo ny karazana fitsaboana rehetra, na tamin'ny alalan'ny dokotera, na tamin'ny rokandro, fa dia tsy nisy vokany. Teo amin'ny fitiliana natao farany izao no nahafantarana fa aretin'ny vono mahazo azy, izay aretina anisan'ny manano sarotra tokoa no mitsabo azy raha mitaha amin'ireo aretina sasany. Na dia tsy mbola misy fiantraikany amin'ny loatra aza ilay aretina dia hita fa ny adi-tsaina teo ampamantarana an'ilay aretina mahazo azy no mikika azy ka mampihena azy toy iny. Dia tsy ateza tsony izany dada ry neny. Fa nga kosa moa dia voatery hoe izany e. Mbola andala-pitsaboana sika.
tsy izay rehetra marary koa akory dia tsy ho voatsabo na dia sarotra aza ny aretina. Efa miezaka isika. Hitanareo tsara ngambo ireo karazam-panafody andoam-pandrianan'ireo. Ka maninona moa raha amidy ihany io fiara io tsaboana ny dada ary neny? Hevitra efa narosiko izany fa tsy resy lahatra amin'izany ny rainareo e. Na i dada aza nge izany efa resy lahatra amin'ny hahafaty azy aingany. Tsy ho elatsony koa izany tsika dia ho kamboto ry mahery a. Mangina ry tansa. Tsy ho kamboto izany nareo raha mbola eto neny. Sady mbola eo andalam-pitsaboana ihany koa nesika ry izy-day e. Tsy izay marary be akory ny ho faty fa izay tapitrandro. Raha sanatrika maty eo dada dia hamono tena anaraka azy koa. Esory eo an-tsainao izany ry mahery a. Eloko eo anatrehan'Andriamanitra ny mamono tena. Ohatran'ny tsy ho zaka ny saiko ny mieritreritra ny dada miady rery miatrika an'izany aretiny izany. Fangahy ianao rery e. Na izy tena ny miatrika io aretiny koa aza nge mba tohanao izany e. Saingy tsy afa-manoatra, tsy maintsy iainana ny zava-misy. Fa ny vola ve ny olana sa io aretiny io mihitsy ny sitrapanafody e? Hatreto aloha mbola afaka mitsabo sika. Ny hoe tsy sitrapanafody dia tsy tena hoe izany loatra angamba. Rehefa miasarotra fotsiny izy dia tonga hatrany amin'ny famindrana voa, ary rehefa sanatria tonga amin'izany dia miditra lalina ny resa-bola. Tsiry dada, tsy ho faty izany ianao e. Azy loatra an'izay dada. Ao koa tsapanao fa fitiavany antsika vady aman-janany daholo aneny nandraisan'ny fanapahan-kevitra ny tsy hivarotra ny fiara io e. Indrindra fa ianao ry mahery. Raha anaovana tsy paipaika amin'ny alalan'ny FB indray ry neny a. Ny ara-bolany hatreto mbola tsy dia mampanahy loatra e. Ka raha tonga hatrany amin'ny fanoloana voa izany dia ahoana? Raha sanatria tonga amin'izany marina dia ho hita eo ihany izay atao e. So mba misy ifandraisany amin'ilay taratasy napetrako ny olona tao amin'ny birao any dada ary izao mahazo azy izao e. Ny momba n'iny taratasy iny aloha dia tsoroko aminao fa taratasy napetrak'olona akaiky any dady iny mba hitandremany noho ny fahatsorany be loatra. So mba mosavy? Izay zava-miseho rehetra aza eritreretina ho mosavy daholo ry mahery a. Izany koa neny mahavoantsika malagasy indraindray e. Sika ihany ny mamosavy ny tenantsika. Fa nahoana hoy ny enika? Satria raha mieritreritra tokoa izahay fa hoe nataon'olona io fa tsy avy dia nanatona dokotera dia asa izay nanjoa ohatr'izay. Sady mazava koa anie valin'ny fitiliana izay nataon'ny mpitsabo fa aretin'ny voa tokoa ny manjoa azy e. Aleo aloha za nasa ny tenisiko ry nenika. Mandeha anasa sao izany tenisy izany ry tansa? Kosa e, za koa mba manan-javatra atao. Aza manasy e, vitako ny ahy. Tonga indray a. Efa manao ana tokoa izao dada e. Izao letsy a. Mivavaha mahafoan'ny dada. Efa mivavaka ary dada. Izaho mitomany fa tsy azo hitomaniana ngery zandry aty amin'ny hopitaly. Fa mety roviana any dada vao mivoakatra. Miakina amin'ny ao ambony letsy a. Andana amin'izay aloha fa anao visitin'ny dokotera. Izay izany fa salama dada. Misaotra. Raha mba fantatrareo mantsy fa toa tsy ho voatsipaka dada intsony izany. Gastitan Taragas. Rodia. Ahoana? Marary ahy. Efa kely sisa angamba. Aizany ny zanako. Aza miteny an'izany ianao naivo a. Tsy zakako intsony. Aizany zanako. Ny dokotera ny efa niteny teo hoe tsy tokony hiresaka mihitsy aloha ianao e. Marary aroja. Aza miteny an'izany ho ahy ianao. Tsy ho faty izany ianao. Mbola mila anao izay. Roja. Mahery. Tanza veloma. Vatiko ray olona. Naivo.
Vahoana Vato dokotera. Fa ahoana ary ny eny a? Lozany tady sika ry izy menata. Tantoko ry ny eny a. Tata. Mikisanak'io le nareo telo menaka zafady. Jereo tsara hoe so mbola tsy maty izy dokotera. Eno a dokotera. Jereo aloha Mahaiza mionona ry izy telo mianaka. Lasa tokoa izy. Tata. Mahirisa fa zao ny lahatra. Hitanao tsara angamba fa efa nanao izay azony natao mihitsy izay mpitsapy saingy indrisy moa fa tsy masaka na fanatoniana an'ilay tompony izany. Lalana tsy maintsy zora mananena rehetra ny fahafatesana kaoko sika samy anaka an'izany e. Mahaiza mionona araka izy a. Misaotra ny teny fampionana dokotera. Misaotra dokotera. Zana moa zany izy Menadareto. Nakaira dokotera. Mahaiza mionona araka izy a. Endre tsara ihany koa dia menara tsara. Lalam-piainana tsy azo idivirana ny fahafatesana. Miala eo atratrany amin'izay aloha zandry kely a. Misy analany fony eo aloha dokotera. Tsy tratran'izy menata akory ny eny ny alandray ny aina farany teo e. Fantatro tsara zany saingy amboariny sainy madama zao hiteraka aretina ho an'ilay zazandray a. Mafy tokoa zany hoe fisarahana matany zany saingy tsisy azontsika atao tsony. Dia mbola mamerina fisaorana amin'ny teny sikairana dokotera. Fa loza kely vetivety angamba aloha nareo fa iantsolona amin'ny famondrana azy ao any amin'ny tranopaty a. Lefa any amin'ny tranopaty ve dada? Okizay taona sa. Tsy zakako neny a. Tsy zakako. Nonana an'ireto zanako reto. I mahery tsy mety miala tsy atratrandrainy. Mahery a. Okizay fa efa tonga ireo olona akazo any amin'ny tranopaty. Ianao sisa ny eny a. Ianao sisa. Matoky anao zay. Matoky mahery a. Tranao ambany zavatra ny zanako a. Ary vonina hanaja ny vadiko mandra-piala amin'ny fofonaiko fara. Manao any ianao tompoko. Isakay ny tadiavinao azafady. Tsy tadidinao ve a? Tsy fantatro mihitsy. Dokotera Léon le nitsabo ny tompoko lahy na ivovatinao ihany ry madame Rotsy a. Zany tokoa moa. Miala tsiny indrindra tompoko. Tsy atoranao tsony angamba ny zava-niseho tamin'ireny fotoan'ireny. Eny. Ianao koa moa tamin'ireny fotoan'ireny mbola voasaron'ireo fanamiana mahampitsabo. Ka mandrosoa trano ary moa za tsisy fa aizany dia hoe eto tokonana fotsiny. Misaotra indrindra madame. Dia mahazo toerana ianao dokotera. Misaotra indrindra. Lasa namonjy fianarana nga izy Menadakely no norery ny tratra tao trano. Ka manahoana ho novozotro ny fiainana nandritra an'izay fotoana izay milamina ve? Inona moa no tianao ambara amin'ny hoe milamina azafady fa tsy dia mazava amiko loatra. Ny fiainana amin'ny akapobe indray ry madame Rotsy a. Ohatra hoe ny fitaizana ny sain'izy Menada sy ny sisy. Ny amin'izay aloha dia tsy hitako ambara aminao hoe izao na izao. Ezahana arak'izay tokony ho izy eo e. Fantatro tsara angamba fa fosy sain-jaza no tezaina taorian'ireny voinana anjoro eny. Ohatry ny hoe voamaly foana ny fieritreretan'izy ireo iny fandaozan-drainy azy ireo iny. Indrindra moa lehilahy mbola ranomaso foana no androtokom-piainany hatramin'izao. Mafy kosa ange zany hoe nilozandray tampoka izany e. Sady raha ny fijeriko ny taonan'izy Menada reny mbola tena anatin'le taona fiangoteny mihitsy. Indrindra moa fa le vavy kely. Ny zanaka vavy mantsy hoe ny akaikaiky koa ny rainy noho ny lahy raha eo amin'ny fifandraisan'ny mpianaka ny jerena.
Izany io ihany fa saika hametraka fanontaniana aminao a dokotera. Eto ny teninao fa miaino a? Misy antony manokana mihitsy ve zato izy sa ahoana fa toa vahiny tsy nampozana, fanampin'izay ahoana koa no nahafantaranao ny trano ka tsy nampisalasalanao fa tonga dia teo ambaravarana. Aleo ngamba avy dia leo bolan-drazantsika manao hoe tsy ampiketso ny vezivezy dia very ondro manara-moron-drano no andokafako ny resaka. Raha ny nahitako ny trano indray dia azo atao hoe tsotra sarotra ihany satria dia nataoko ambava olona no nahitako azy. Raha azoko tsara izany dia mitovitovy amin'ireny mpanararopaty ireny ianao mba tsy ilazako hoe tena mpanararopaty mihitsy. Tsy dia izany loatra Madame Rotsy a, nefa moa izay fandraisanao azy tsy maninona. Tsarovy nefa fa fitiavana daholo izany. Raha azoko tsara izany dia tonga hitory fitiavana izany ianao. Diso ia Madame Rotsy. Aoka ho fantatrao tsara dokotera. Ary tsy tako nafenina taminao fa vao fito volana anie izay no nandaoza ny vadiko ahy. Sy mbola nikatona akory ny fery. Ary eo koa fantatrao fa maro amin'ireo fianakaviako sy ny fianakaviam-badiko no monina tsy dia lavitra anay eto. Tsy hametra-panontaniana ny momba izay aho fa okenao namaly azy. Tsy dia mananteny hamaliana izay teninao izay madama. Eny e, andeha noho ny fitiavako anao. Misaotra indrindra amin'ny fahatsapatenanao dokotera. Fa ahoana Madame Rotsy, mba azoko apetraka na mba omenao avy ny laharanao mba hafana mifandray, ahafahantsika miresaka milamina sady mba tsy hanelingelina anao e. Azafady tompoko, akaiky kely ve ny fandraisako ny teninao sa za mihitsy ny tsy mahay mandray resaka fa ohatrany mandrao anany ianao izany e. Mbola tiako koa nefa milaza aminao fa fitiavana daholo izany fa tsy arakaraky ny eritreritrao, sady mba hialako amin'ny vava-manodidina mety ho fahitan'ny olona e, hoe tonga ty aminao. Fa ahoana madama? Mba afaka mifoka sy mandany an'ity ampina sigara iray ety amiko ity ve a? Sigara iray moa ampaninina ny fotoana kely fohanao azy eo rehefa fohanao araky ny tokony ho izy. Leo fa tsy hifoka ny ty madama, tsy olana fa leo angatadalana leo. Tsy izay ao anatin'ny eritreritrao velovelona ao anatin'ny saiko fa ny fahitana trano tsigaranao misy ilay amin'ny tsigaranao mitovy amin'ny sigaram-badiko. Izany ve? Fifanjoon-javatra sa? Tsy haiko dokotera. Aleo ary ho foky ihany aloha raha izany. Aleo ary akasandria ampiasainao vetivety. Tena kanto izany raha vehivavy. Ty azafady. Misaotra, ao fa tsy ho ela akory ahy. Na izany aza fohy amin'ny antoniny ihany ka miala tsiny amin'ny fandodonana. Misaotra, fa hono a? Afaka mba mifampitafa kely ihany ve aloha mandra-patapitra ity sigara foko ity? Tsy olana. Saingy aza atao mihoatra amin'ny fahalanian'ilay sigara ny resaka ataonao raha mety. Tena entitra amin'ny fotoana omenao mihitsy nge ianao izany ry Madame Rotsy. Tsy hoe manavazaha tena akory dokotera fa arak'ilay teniko taminao teo. Raha azoko tsara nge izany madama ka tsy dia hoe mifanerasera amin'olona loatra nge izany tsy dia mety aminao fa ny vavam-bahoaka. Indrindra koa fa izay mety ho fitsaran-janako aho. Saripady ny ason'ny tokantrano dokotera, ka raha vao izay ason'ny tokantrano izay no voateniteny dia tsy ho afa-bela ao anatiny ny vehivavy. Vehivavy lalitsaina no be fitiavana ihany koa Madame Rotsy. Ary toa lanitsy ny fohana akory sady sigaranao dokotera. Mampalahelo any ataon'io sigara io Madame Rotsy. Arakaraka ny fitadiavako hevitra mba tsy halany azy aingana ny voamaika mampiana azy ka mitondra azy ho any amin'ny fahatamperana. Hany ka tsikaritry ny tompotrano ny avetsiny vahiny mikatsaka ny hahalava ny fotoana ahafahana mitafa aminy. Mbola veriko aminao ihany
fa tsy ny tany aneo no any fady fa ny vavambahoaka eny ary tsoroko aminao fa miezaka ny anaja ny vadiko aloha hatreto indrindra fa ny tenako indrindraindrindra koa fa ny tsy ampalahelo ireo zanako mianada inona dolo ny dikan'izany rehetra izany madamo Rotsy a sary-piaro loatra amiko ny zanako noho ny fitiavany andray ny dokotera tsoroko aminao fa mbola zaza ny reny raha ny fevitrao mety isy fiantraikany amin'izy mianadavy ny fifaneraseranao amin'olona toa araka ny fanambarako anao teo mbola zaza reny ka mila kenakenaina tony mitondra fotaka malemy ny fitondrana azy mila ola matakadavitra ny olona miresaka aminao ty madamo Rotsy a eny lany koa teny sigaraka voatery ametraka amin'ny mandram-peona aminareo ny tenako amin'ny manaraka indray ny sigaranao azy atao lany tsy ny foana koriko ny rivotra ny nandany azy efa anjara mihitsy angamba ny olanka ary eto aho vao tonga saina fa ay moa mbola misy fotoanako aman'olona izay ametraka amin'ny mandram-peona aminao ary madamo Rotsy no sady mirary tontolo andro mahafinaritra ao anareo teo mianaka ihany koa ie misaotra dia mirary ny toraka izany ho anao koa dokotera tonga ny zanako neny tena vizana be aneny a ny andro tia migaingaina tsy misy iainana mihitsy jereneny ngena tsy mboako tena mahafana mihitsy akiko zao ny tonga amin'ilay fitenenana hoe mamaky loha sola mba mahazaka marina ry neny reny olona sola aloha reny mandeha amin'izao hainandro izao ka marina ka ataony ahoana moa izay no efa anjarany ary mba aiza tokoa mahery ny tsy tafiara-dalana nareo mianada mety mbola variana ny fampisangy-an-dalana miaraka amin'ny namany ihany izy izay mahery foana very neny a minjay fa miala any indry sary-posaina mahery mandera nga tamin'styka jerena mody mozatra fa gravy aza manaiko resim-bavy izany letsy izy ka no sady mandeha no misangisangy amin'ireny namany rendry neny a fa ono ary neny ahoana letsy misy vahiny angatsika androany lozako fa ahoana letsy mahita taitsigara mantsy aho io anaty Sandre io ie misy vahiny tokoa letsysika namany dada fony fahavelony ny tonga teo eny fony fahavelony izany fa ny maty ve moa ana namana tsony sady raha tsy diso dia mitovy amin'ny sigara fifohany dady izy izany ahoana no afantaranao an'izany fa nga tsy tazaneny io trano tsigara eo amin'ny tongotsy izy io izay indray ny tsy voatandroko tsy tetony izy tamin'ireny fotoana nalasana ny dady ireny dia tonga mba hitsapa alahelo lehilahy izy izany sa vehivavy ony i dada ve mba hanana namana vehivavy hoy ianao tsy mbola nahita dia tena nitsapa alahelo tokoa ve ny antondihany aiza moana afantarako an'izay tena ny an-tsainy andry mahery sao dia tonga hitsapany velona ohatra tonga indray ianao sy ny teniko valavalanao ry mahery hita ho ary neny fa hitansa koa ve no anontaniako aza miditra amin'ny pataloha tsy atonina ka mifanontaniana ange makamo be ny olona aza mba mahatsiaro hoe izany no atao hoe tena namana tsy fantatro tongokory izany na olona nafika an'ireny na ahoana izany tsy maintsy hidirako amin'ny fanadiadiana mazava iza koa le tsy ny sahanafika neny amin'ity andro atoandro be ty tsy azony neny ny tia ny lazaina tsy hoe jiola amin'ny tapediana ny tia ny lazaina fa mifanohatra amin'izany diovy kosa ny fisainany lafa tsy misy an'izany mahery eny ka tsy izy koa izany raha mbola mahery no mahery andray kosa ny fisainany lary mahery vo firy volana koa ve izay no nafatesan'ny dada dia isy an'izany sahady misy fitenenan'izay ange fa natao hialokalofa ny maty vady hoe ahoana izany ry mahery ny maty vady ny maty ny velona vady ny velona fa nga moa maheryrery ny sary-piaro amin'eny ka inona izany no tokony hanakihana ny tany sa isak'izay miteny eo tsy andao iray feo antoko-panohatra za ange tsy hoe manakina fa ny fanoheran'ny lahan'izay rehetra mikasika neny makamo ahy
ohatra ny tsy misy fandiniana izany indraindray. Raha tia ny tansa ho fantatra mazava izany ny ato anatiko dia izao: tsy mila olona nielingelina azy eo amin'ny fiainany intsony point c'est tout. Fa mahery ve adaly? Dia raisiny neno fahadalako ve ny fitiavako anao? So mba tsy rariny kosa e. Azafady moa zany aza matahotra fa tsy hamadika ny zanako izany fa zao tokoa izy Menada. Ahoana? Misy mpiara-miasa amin'ny dady izay tokoa milaza ny ampiditra hiasa ao amin'ny zareo. Ka ahoana ny hevitrareo Menada? Lehilahy zany sa vehivavy? Zany fitiavan-tena n'le banty kosa raha nga tena diso tafahoatra loatra. Na dia atao aza ny tsy hiteny tsy maintsy miteny eny amin'ity fahasarotam-piaron'ny lahy. Zay rehetra mivoaka ny vavanena hitany lakihana avokoa. Zazakely ve ny fiheveran'ny lahy izy io tsy hitandrina ny tenany e. Ary eo koa fantatrela koa fa olombelona izy io fa tsy anjely akory. Zangy aho tsy miresaka amin'ny tansy e. Mandray tsy raisina mahakamo. Ka tena efa tafahoatra kosa ngeny ataon'ny lahy e. Na dia atao aza ny tsy hiteny mba marary ihany ny fo. Na dia mareny azy fotsiny aza ve dia sahany lamy mamingavinga azy toy ireny ireny. Aza atao mampifamaly izany ry izy Menada. Fa roviny izany asa izany ry neny. Raha mety nareo Menada dia amin'ny larobia ihany dia makany. Mahagaga amin'ny eny koa nge dia izao e. Na ninona izao raha tonga dia nireketina tany. Mihera za jereo ty ataonareo mainka ave fa avy dia nanapa-kevitra rery tany angamba dia tsy haiko. Tonga dia mandehana ry neny Ary zaza anaovana tondromolotra eo Iza koa manao tondromolotra ny lahy eo. Zany no izy rehefa mahana amin'ny ratsy atao. So hiveriny tany safa-jamba ary ahy e. Azy ilozanareo Menada amin'ny famaly io fa ny fanontaniako rehefa liana. Fa nga tsy mety raha larobia après-midi dia miaraka tsika sy neny e. Hitany neny izany e. Vakina fotsiny. Dia mbola iandry an'izany ve letsy. Androany ene vao alakamisy e. Mbola misy herinandro be izao. Eny aleo izy ho atsoko raha izay no tiany lahy. Fa nga koa neny manana ny laharany findayany. Olona mifaneraserany kokosa very mahery dia ahoana ary ny tsy ananako ny laharana findayany Aleo mihitsy amin'io larobia io ka sady tsy lasa zany mandeha seul zany. Rehefa vonona ny ampiditra ve izy tsy hiandro eo. Misy crédit nga iny telefonineny iny? Tsy haiko na mbola misy izy ao na tsy. Fa ataon'ilay inona? Etsony an'ilay olona fineniko. Dia inona no resahan'ny lahy amin'ilay olona? Za mahafantatra an'izay tokony ho teneniko aminy e. Aleo izy antso hortensa. Alarobia izany no mety aminy. Sady ihany koa dia hijery akanjo anareo Menada. Ny endoko ange tsy tokony handandany vola amin'ny zavatra tsy dia important e. Tsy aleo ve atotona amin'ny trano aloha izay vola hita. Efa miditra amin'ny finition ange tsika izao dia vita io e. Finition dia vita hoy ianao. Raha mba fantatrao moa fa eo vao miraraka ny vola. Ka izany indrindra nge ny antony hitenenako an'izany e. Raha ny famitana ny trano indray aloha dia minoa fa tsy maintsy vita io e. Efa afatra dada taloha kely nafatesany mihitsy ny momba ny trano. Ka na nafatra toy ninona aza moa dada rehefa tsy misy tanimena ve hirehatra. Zay ara neneneny fa tonga eo amin'ilay niresahako ihany. Elange izany mahafantatra an'ilay fahasahiranana ihany fa ny fahasarotam-piaron'ny lahy betsaka e. Izao nataoko anareo andraikitro izany fa tsy anareo. Ny fiezahana amin'ny fianarana tao an-tsaina. Ka manao travail de vacances koa aza nge azo atao tsara e. Mahafinaritra ny fisainan'ny lahy voninkezaka sy anampy. Saingy mahandrasa fa tsy mbola fotoana izao mahery misy fotoana ny zavatra rehetra. Na za koa aza nge fa mahatsapa fa misahirana tsika e. Manaraka an'izany dia aleo asiako resaka ihany momba an'ity fiara mipetra-potsiny anaty garazy ity. Inona moa no azo atao aminy eo ianao e. Tsy misy aloha hatreto. Efa mba handramako velom-belomina ihany mantsy izy io isa-maraina. Eniko reny e. Saingy tandremy fotsiny sao varim-bariana ka velomina misy vitesse ao Zay vao anao toa ilay livreur atao hoe finaritra izay. Sendra nijanona teo Andavamamba hono ny fiara. Ny chauffeur tsy tao, velominy nisy vitesse ilay fiara Kia kely, tonga dia any amin'ilay 4x4 teo alohany. Sofa tsy misy olona tamin'ilay tamboho ivaiva iny. Mifoka rongony kosa nga amin'izany bandy kely izany. Dia asa re. Dia ho anao ilay chauffeur? Ka ilay bandy kely aza tsy hita hatramin'izao. Tsika indray aloha efa mafia tsara e. Permis tsy an-tanana fotsiny.
ohatra ny hitako izany gesta Andramahery mitondra mena kely rehefa mahazo permi, indrindra moa rehefa mifanena amin'ny beby. Ay kosa dia efa beby a. Io miditra amin'ny pataloha tsy aton'ny io ihany ao mahavoantony. Fampanenona klakson amin'izany tsy hay intsony. Miteneny eo ihany ange e. Hita hoe minandry androany. Tsirenena ange teto Mahery e. Mbola hiteny sa tsy tentsony? Fa tsy tentsony. Aingana vereno izay teneniko. Aingana vereno izay teneniko. Oka aloha, avereno amin'izay izay teneniko izao. Mifona fa tsy hanany andro zokontsony. Mifona fa tsy hanany andro zokontsony. Raha mbola mamerina dia omena ny zoky ny anjara varoko. Raha mbola mamerina dia omeny zoky ihany anjara varony sy lokany. Mba mipetraha tsara amin'izay moa nareo menataka. Nareo kosa angery Mahery ny te hanafina an'izany eo e. Mpamosavy mandeha alina aza misy mahita. Ay anampy azoko. Mahita koa ianao an'io. Mipetraha ela tsara. Tsy zaka kilikiliana io a. Mifona koa ary aingana e. Ela ny teo hazo amin'ny mariny io. Fa tsy naona ve aloha nareo menatà reto e. Eny ange izao mampiresaka anay eo e. Fina aloha ny loka ao e. Nitondra ravim-bomanga toera fara dia izay no nasiako patsa dia izay no ao. Miresaka andra fara-pambolo tokoa nareo fa marina ve hoe noentin'ny lakolosy niakatra tany amin'ny 10 metatra hono raha fara vao niverina. Raha fara izy. Raha fara-pamelona lakolosy ao am-piangonana re. Eza koa nisy an'izany fa nitantaran'olona blaky tandray ny sasany dia mino. Tsy maintsy eny kokoa raha nisy an'izany e. Aza mitentsy olona ary Mahery fa blago n'izany a. Andao hikaly e. Izy indrindra tompoko. Dokotera Léon ihany madama. Manahoana ianao tompoko? Salama tsara tsy misy atahorana fianao manahoana? Salama tsara tompoko. Tsy zanao fa misy dia tampoka andefasan'ny ministera any velany ka mety tsy ho eto an-tanindrazana mandritra ny fotoana tsy voafetra ka tsy afahantsika miresaka na telefona izany na mivantana. Zangy eto foana amin'ny fotoana mahaeo anao e. Vehivavy mahafosaina tokoa moa ianao Rotsy a. Raha azonao atao aleo tsy hiova ilay fiantsonao aho hoe Madame Rotsy. Aleo mba tsy ahazo vahanao aminao ilay fiantso aho hoe Rotsy fotsiny. Ohatry ny hoe misy fifandraisana be dia manao ahoana ery eo amintsika raha antsoinao hoe Rotsy fotsiny a. Rotsy a. Mandreraka izany raha olona lehilahy lehibe tsy azo tenenina. Halako ampy azy angamba ny nanapahako ny antsony teo. Ary somba tsy nenty ny nataoko. Dokotera ne iny olona manana ny maha izy azy. Sy fangako rehefa hoe dokotera dia atahorana ny miteny azy amin'ny tsy mety ataony e. Efa mifanarahana ihany koa fa izany miantso azy amin'izay ora sy fotoana mampalalaka fahako miresaka aminy. Mbola ianao ihany ve dokotera? Miala tsindritra tamin'ny teny tsy voafetra madame FM 103.4. faran'izay foy no entiko aminao ka asa raha vonina ny hainao ianao na tsy? Ka izay tena tianao hatongavana mihitsy eny tsy azoko e. Tsy haiko na zany tsy mahay manazava na ianao tsy mahazo izay tiako resahana. Izao madama, raha sitraka ao dia mba miangavy fionana aminao aho raha sitraka ao alohan'ny andehanako. Raha tsy misy moa izay fionan'izay dia angambovaranako ihany koa ny fifandraisana aminao. Fa ahoana koa moa dokotera no ahafahanao miteny an'izany amiko? Fa mpifaninana moa zasy ianao? Sa efa azonao an-tsaina ny mety anekeko anao amin'ny toerana misy ahy? Sa noho ny fiheveranao fa olona mila fanampiana noho ny tsy mahay eo ny vadiko? Tsoriko aminao anefa fa mbola maro amin'ireo fianakaviako na ny fianakaviam-badiko no tsy mbola miataka aminay amin'ny fanampiana. Dia mandra-paoviana moa madama? Lazaiko aminao fa tompon'andraikitra voalohany amin'ny fiahinany zanako ihany koa aho. Tsoriko aminao ihany koa fa ny Mahery tsy mody iny tsy mba ela velona e. Ary ny fiainana tsy toy ny fiherinam-boka mositra leladelaka fotsiny madama. Azafady kosa dokotera, sao mba tsy mendrika niatsa mambonina trano teny avoaka amin'ny vavanao? Sa noho ny fiheveranao hafa olona ambany kilasy noho ianao ve? Miala tsiny amin'ny fiteny somary vatam-batana ary raha tsy dia mahazatra sofinao e.
Izay fa voatery tsy maintsy hanapaka ny antsonao a. Dia ahoana zany ny momba ilay fangatahako teo madama? Na zao ary miandranao an'ilay mivavadin'le restaurant lehibe fanta-daza eo Anosy Sato eo manomboka amin'ny 6 ora ka hatramin'ny 6 ora sasany. Isy fiara tsy mataho-dalana miloko mainty eo. Raha toa ka mahatazana io fiara io ianao avy dia manatona fa efa misokatra ao anao varavarana. Aiza moa no ahafantarako an'izany mivavady lazainao izany e? Toka angamba fa tsy vaovao aminao angamba ireo karazana banky maromaro eo Anosy Sato Tandrok'omby ireo. Eo amiko ka ianao no miala dia ianao manontany olona dia aza mitsatra manontany mihitsy raha tsy misy mahafantatra. Mora hita nge izy io e. Zay aloha e. Tena nitapahany marina. Toy izany ve ny tena toetran'ny olona toy ireny? Ho azoko ianao. Allo Madame Rotsy, efa latsaka 10 minitra ny amin'ny 7. Efa eto aho fa izy ianao? Efa hitako ny fiaranao. Efa eto amin'ireto camion mitandahatra reto a. Oka fa efa hitako ihany koa ianao ka mandrosoa. Misaotra. Fahono a, tsy misy toerana hafa mba hafa noho ny eto ve ohatra? Tsy mety aminao ka eto. Tsy dia izany loatra fa tia izy be olona mifamezivezy tia mandreraka. So ihany fa vity raha fumeny fitaratra ao. Fa maninona farafaharatsiny raha somary ahemotra kely. Aleo marina somary ahemotra etsy ambanin'ny tsy takela-by misy dokam-barotra orinantsika itsy ary. Zay kosa angamby e? Farafaharatsiny. Ka inona moa sady vaovao sy maresaka? Tsy dia misy fa ny vaovao misongadina androany zao dia ny fahatongavanao nanohina ny antso izay tsy dia naposiko loatra. Tsy dia fombako loatra izany mandanga fotoana manolona izany. Mino fa somary maimaika indray ianao io e. Ianao mantsy ny fotoana vidiana lafo. Araka izany dia mahazo matoky ianao fa tsy hitazona anao ela. Sady manao tsy dia salamalama koa ilay zanako lahy iny ka tsy maintsy hamonjy azy a. Fa tratry ny tazana ka sa maninona? Tratry ny constipation izy ka tena mijafaka mihitsy. Efa ho 2 andro angamba izay. Fa tsy nentina tany amin'ny mpitsabo e. Ka nafeniny angely izy e. Andraso fa toroko fanafody ianao ary avy eo e. Misaotra meloha. Fa inona aloha tia mahadodina anao ka nafaranao amaika toy izao e? Zava-dehibe amiko angeny na dia ny fahitananao fotsiny aza Rotsy. Io indray ianao a? Hoy, azafady indrindra tompoko. Efa impiry ny azafadinao moa izay. Fifonana farany indray iny fa tsy hanao tsony. Aleo angamba mavoto ato indresaka no hidirantsika ary. Sa tsy izany? Ka ny teniko voalohany aminao aloha dia izao. Oka ianao tsy ho kodikody na atahotra fa olona tsy manambady tia lehilahy lehibe manoloana anao ty. Tsara angamba ny afantaranao an'izany mba hampisotra tsara ny resantsika. Tsy dia mahagaga raha lehilahy no miteny an'izany. Ary aleo koa avy dia hotsoriko aminao fa vao tsy ampitoana ray akory izao no namoizako ny vadiko. Fantatrao tsara izany. Tena fantatro tsara izany Madame Rotsy. Ary izay toe-tsaina evahanao maro izay indrindra no vao mainka mandrisika hifikitra aminao. Tianao Madame Rotsy. Ary ino tia mahalatsaka ny ranomasonao? Tsy fantatro e. Mampalahelo indray tia izy. Tsy mifidy saranga marina ny hery ny fitiavana. Ary iny tia mahavariana tapoka anao teo? Misaina lalina an'izay ho fanapahan-kevitra avaliko anao a. Ny saiko miaotra, ny foko mazoto. Ny voalohany matahotra, ny faharoa mirotoroto amin'ny antsoin'irany mahaleo. Fa ny zanako sary-piaro amiko loatra ne izy ireny, indrindra fa ilay zanako lahy. Ary tia voadiko teo anatrehany izy mianadahy. Ny voady hoe ahoana? Ny voadiny tsy hanambady intsony a. Zavatra mety mitranga daholo izany madama amin'ny fitsehoan-javatra toy izany. Indrindra fa donam-pahoriana toy ny nanjoanao. Saingany antsika koa nge tsy safidy fa lahatra. Izao angamba dokotera.
raha andronao dia aleo re mba hierina aloha ny taonana fahatesam-batoko hoe aorian'izay ianao mahazo valiteny entitra. Ny fanekenao fotsiny ny zava-dehibe amiko e, tsy latsoniko anke izany izay tia mahandro ny fitenenana. Fa hono efa tena tsy manambady tokoa ve ianao? Raha zao paozinao zao mantsy ohatrany tsy hampino ihany, izany hoe ianao tsy hanatokantrano izany. Marina mihitsy ny vinavinanao ary tsy misy fahadisoanao izany ka. Tsy mifanerasera intsony izany nareo. Elatsindra be fanontaniana fa mba tia fantatra bebe kokoa. Azonao izany ka. Na izany aza mbola hisy fotoana hahafahantsika miresaka misimisy kokoa ankoatran'izay voalazako teo izay. Ny tiako hanampiana an'izay fotsiny dia tonga amin'ilay hira mipanakanto hoe lasa mivazaha ny vadiko hoe. Fa ahoana? Tena marina izany ambarako anao izany, lasa ny ambongatiny. Dia ahoana izany? Tanala very sampy. Dia ahoana ny ankizy? Tsy mifampiteraka anke izay. Mampalahelo izany. Raha araka ny vaovao maro-potitra reko ange madamo Rotsy ka izy mihitsy ny nanao izay fomba rehetra tsy iterahanay. Ny manodidina nefa tsy maintsy manameloka anao foana hoe nanary vady. Ny fitsarany manodidina izany tsy azo fefena rehefa misy ny fisehoan-javatra madamo Rotsy. Nefa izany ikory tsy manakana marina tsipoitra. Raha marina koa aza dia zavatra efa mivolavolaina hatry ny elo io fisarahana io. Ahoana kosa no sahianao miteny an'izany? Tonga bakivaky izy ity madamo Rotsy ka sady marary ny mamenatra. Nefa moa tonga amin'ny fotoana ny ilazana azy. Vadiny rahavaviny ihany ingeny na nitsahany ahy rehefa nivady teo amin'ny 5 volana teo izay. Oay, raha azoko tsara dia tao aorian'izay izany ilay vazaha. Efa nisy iray aza teo anelanelan'izay sy voazaha io. Grave be kosa ny vadinao izany. Tena tompona. Misy tena tsy manjary ange aminareo vehivavy toy madamo Rotsy. Ary nareo lehilahy sady tsy ny vehivavy rehetra koa ny izany. Eny, tsy ny vehivavy rehetra tokoa satria dia fantatro fa hafanao ireny ianao. Ahoana no sahianao miteny fa hafanao ireny? Nahafantarako zavatra maro ny fotoana mifaneraserako tao aminao na dia volana vitsy monja ihany aza. Na ianao mbola teo am-pitsaboana ny vadinao aza dia maro ireo dokotera namako no nisarotsoro taminao. Ary misy azy ireo rendrika tanteraka fa tsisy nahoanao ireny e. Anisan'ireny ny tenako izay mbola miady vintana anao andefy mandrinao. Tena mahatsikaritra zavatra nareo lehilahy ka. Izany marina madama. Sao dia mba fijery ivelany fotsiny kosa e. Sady mivoany ihany koa ireo no ahafantarana ny azo madama. Dia saika mba anontany kely raha azo atao. Mahazo manontany ianao fa vonika mahazo etandre fiahatra any ahy. Mpanoratra nga ianao? Inona moa no tena ho fantatra amin'izay azafady? Izay fotsiny aloha ka. Tsy izany mantsy fa mahatazana boky ary eo. Ie, misy boky telo mihitsy ireo. Any Rado dia any Doksa dia any Erasanary. Fa angamba midika fa mpanoratra raha mahita andreo eo ianao e. Fa mankafy tononkalo anga ianao ty? Mankafy tokoa moa, indrindra fa tantara mandeha amin'ny radio. Ndraso fitondrako tantara sy tononkalo maromaro ianao fa betsaka izy atao anaty telefonina ato. Tsy mbola voavalinao anefa fanontaniako e. Hainao, raha ny hoe mampanoratra an'ireny tena ho fantatra dia eny e, manoratra ihany rehefa tonga ny aingam-panahy. Fa hono aloha e. Miady ve re tsy vehivavy itsy ankilany itsy camion itsy sa hono e. Tena mifampivazavaza be mihitsy reto izy. Tsy mbola teo ianao nefa mifamaly aloha ry zareo ireo. Miakatra ihany izany ny hafanana. Mba olona toy izao ihany. Sady izao koa angeny mampime ahy. Le anankiray somary vaventiventy io sady mifangaro teny ratsy, teny frantsay. Amin'izay tsy misy mandeha amin'izay loha le fomba fiteny fa izay hitsy mivavany fotsiny.
ary dia nidiko ny fitaratra tsy hahen'ny redirediny zareo. Mifamaly amin'ny teny vary amin'anana zany. Oay, reo fa nifandray amin'ny akanjo ny dokotera. Ny olona mitangorona nefa mijery fotsiny. Iny kosa fa nisy nanasaraka. Vadiko amin'izay koa aloha ny resantsika fa somary maimaika ihany a Léon. Hoe dokotera mantsy azafady. Eny tsy maninona fa za ezaka ny anonina hoe madame Rotsy. Ianao koa Rotsy ty ay ianao fa mandanga. Efa nisokabavana naikina nandahanao angany molotra. Ataoko ahoana ny zanako aoriany mety ho fanekeko anao raha misy zany, indrindra fa imahery izay tsy manaiky ny hodimbiasan'izaniza ny toerandray. Mety eza kosa ianao eo amin'ny toerany. Saingy tsaro fa ny fisotro ny tantara koa nge manova zavatra. Sady mbola zaza koa nge reny Rotsy, mbola mila tambitamby. Moa za koa nge ka vonina ny an'io reny mbola tsy tanteraka Rotsy. Eny misaotra alinao aloha ny amin'izay, fa tsy aleo amin'izay aloha misaraka mandeha be ny ora. Miandry izay tena valy teninao ange ahe. Mahatoky ny fahendrenao dokotera. Ary okenao mba hi-comprendre azy menada. Tsy azoko. Ekeko ny fangatanao Léon. Saingy oka mba hisy faharetana kely ianao. Raha misy marina tena fitiavanao manarak'izay mino fa ho fantatrao ny tokony ataonao manoloana an'izany rehetra izany. Mahazo mandrivo ny vatana Rotsy. Ary mbola veriko ihany fa ho toy ny naterako nitondrako azy menada manomboka eto. Eny tokony fitaka fany atao no hita. Ka tsy aleo ve andeha amin'izay Eny ary mendalana ianao. Andram-piona indray ary. Tsy mba misy bizokely akory ve Rotsy? Ka mihitsy aloha ny androany, mbola be ny sisa. Eny ary tsy maninona raha izay mifantatra fa mety. Fa andraso kely aloha. Eny misy zavatra kely efa nomaniko anareo telo mianaka. Tsara tsotra. Ka oko izao fa misaotra. Ataovy toy ny efa voaraiko iny. Zay fa veloma ianao. Sambatra izay tena voadinao. Allô? Léon ihany rea. Afaka miresaka anka ianao zao? Tsy misy fiarabana ve Léon fa avy dia fanontaniana. Hoay marina. Azafady. Salama ianao. Ary manao any izy menada ao. Salama tsara daholo zay fa ianao manao ahoana? Fangatsy lasa? Inona ary ty tataitry ty? Ianao no tena manaitrako. Fangaho atsy lasa indray Nisy zavatra tsy maintsy nalamin'izay ho dia voaterina ato aloha ty. Za zange efa ty antsiranana amin'izao oro izao. Dia roviana indray no mandeha? Miankina fahatombom-bana ny taratasy mbola nalamina teo. Mbola ho ely izany. Fa hono misy vahiny lehilahy nga ao aminao. So efa ho lasa dala koa ary ty ianao. Samy matotohan'ny no miresaka amiko ato. Aza miteniteny foana Rotsy Ianao no tena mampiteniteny foana eo. Ary efa tafiditra ka izy menada? Efa leo firy kosa ary androaniko. Ampy tsara ny vola. Angaha hita hoe ampy na tsy ampy fa izahana io izay ampilamina azy Ianao nge efa nafarako hoe raha tsy ampy ireny vola ireny dia atsy hoe arapiana azy. Tsy olona milaza ny hivoaka kosa ary ve ianao Ka iny azo zao tsy lasako. Aiza moa no afantarako an'izany. Fa efa vita reny amin'iny fa hono tokoa na dia mitady fotoana kely 2 minitra aza ve mba ahafahana miantso sy mampandre aho hoe tsy lasa indray dia tsy vitanao. Miala tsiny Rotsy sino angamby ianao raha hitantarako ny zavatra manahirana tany. Fa iny aloha ny tena olana tamin'ny fampidirana azy menaday. Olana ve ho afaka amin'ny olombelona Léon indrindra tamin'ireny fidiran'ny mpianatra ireny. Na izany koa aza efa mahamenatra ny indran-dava. Ho tapako kely vetivety aloha ny resantsika fa ohatrany lasa mpivomy be miresaka aminao eto. Tapaho ary aloha Gastitan Taragas. Ndry fa maninona ny tomtomany?
nahita olona mitovy amin'ny dadary neny taiza retsy tary amin'ny fiolahana ao aty amintsika iny aroko izay apetrao ny kitapo dia mandehana amin'ny sakafo ka izay angely fonjanaka ary neny eny fantatro izany toneo ihany ny fo sao dia marary eo indray ndry fa maninona koa tia mahery tao feno vovoka be ny akanjo jereo kely ery neny sao misy mivonoto ato amin'ny soroko ato fa maninona koa mahery misy rangahy ao tena mitovy amin'ny dada mihitsy tsy arotro izao dia saika nyteneniko hoe mitovy amin'ny dadanay ianao kanjo iny zavo anatony iny avy dia daka ny nahazo aho saika angaro-paozy ny lato eo mba ololinona koa ary izany zazakely io dia atao an'izany ndao fa tsy misy ninoninona eo bandy fa nga dia tena mitovy be koa izy izany tansakoany tonga daty an-trano aza mbola mitomany eny tsy manome tsiny azy aho fa mety tsy mety angamba ny nataoko tsy mena tsiny izy sady amin'izay ilay izy ny fanojo tamin'ny faheritaona ny nahafatesan'ny dada mihitsy ary ny antoko hoe tsy nahatsiaro to tsy taitra akory raha mba fantatrao tokoa mantsy ny miafinao aboko ary mahery dia tsy miteny an'izany ianao fa alohan'isy loanao tokoa dia jereo atongo-pandrianao eo fa nisy zavatra nividiako an'laho hoay taizy tiriny eny tsy reny mahery ve ny teniko teo hoe nividiako merci riny eny biso kely aloha arezy mba ariny eny aza matahotra fa samy tsy maintsy mahazo daholo raha pitso aho vao manam-pikasana no any mamasina dia hijery ho andry tsena mantsy ihany no sady be firipy tsara fangatsy vaovao iny amin'ny mahery iny firipy iny fa mbola azo atao hoe vaovao ihany ohatrinona zao ny nahazoniny eny an'ity lafo be iny ry mahery 500 tsy latsaka lafo tsy latsaka izany kosa aloha raha ny atsara n'ity sady tena vrai cuir mba taiza kosa aloha ny eny nahita volany fidianan-javatra toy izao sady ezany izy hoe mbola hividy ho an'ny transa koa raha pitso iny mahery ary izany rehefa milamina sy mitafy ary mianatra nareo dia ataovy mahampy izay fa aza be adiady toy io fa nga kosa moa tsy mba mananjoany tany any eny an'izany elahy kosa nge miditra amin'ny zavatra tsy tokony hidirany ndry koa angefa teneniko foana tsy hiditra amin'ny pataloha tsy atonona mbola manao ihany tsy manarintsaina fa tsy nisintona lakilosy foana sady resaka olon-dehibe tsy hidiran-jaza tsy mbola afa-tsakana toandry hoay koa olon-dehibe ony raha mahery izy olon-dehibe sady ny ataon'lahy io koa raha indraindray mahakamo ary tena manala baraka mihitsy mba tantara hoe le manala baraka raha miaino rehefa sendra mihitsy lehilahy ohatra tafajerany eny amintsika telo tafiaraka ireny tonga dia hivandravandrano le olona dia maninona ay ve misy an'izany ary tsy tandriko indray izany tsy sendra tafajery izany ireny fa manao fijerinadala ry anina tsy ny lalana ny zorona fa ny reniko ny tsy ahaiza lahy miaina fa nga io ny raha namelona maninona raha samy mizotra amin'ny lalany dia vita marary angeny foko amin'ireny fa ao izy fa mahery ve marary saina sakondrany sady lahy io tsy azo atao ininina mihitsy rehefa ampiseho agegeny izay sady tsy mba vizana mihitsy angamba ny sandrin'izy io misakambina ny neny isak'izay mivoaky ny trano io za amin'izany tena miafiafo mihitsy fa ohatrany hoe izy rery ny zanaky neny ny any mahery indray kosa aloha efa tsy mahagaga raha ny amin'iny fomba ny io na mbola tamina teo andrainareo azy fa mbola tsy nivaliany eny akory angeny fanontaniako teo adinonao angafa misy amin'ireo fianakaviana neny mbola miezaka amin'ny fanampiana antsika ry mahery ny fiezahako mikajy an'ireny mbola azahoanareo zavatra toy izao tsory ny tena marina ary neny amin'izao fahasahirana ampiainana izao ve dia mbola isy fianakaviana ny ampy anao ahafahanao mividy zavatra manetsiny ihany raha mba hoe amin'ny lafin'ny sakafo dia mba mety ino ihany indrindra moa ianao fa olona mbola mijihana tsara toy io tena marina tsy misy azo kanina aloha izany teninao izany ary izany indrindra ny tsy anteherako ao man'olona ny fiainako ny zanako sy ny tokantranoko
tsy misy afa-tsy ny fianteherana amin'ny tena ihany ry izy mianadahy. Ary nanahoana ihany le asa hojerenina iny? Efa tany anga? Efa niona tamin'ilay tompon'andraikitra tokoa. Efa nalainy ihany ny dosiako fa miantso eo ihany ondry zareo. Dia ahoana? Dia ahoana moa fa miandry e? Inona koa ny vakin'ny aloha amin'izay asa moa? Mamboly voky tsy mamboly voky. Fa inona ny tena tadiaviny mahery ihanyko e? Sa rehefa hitanao fa tsy mamaly anao dia ararotinao? Inona kosa no antony nahatonga anao tsy niaraka tamiko le hoe ho any ampiasana ny dady iny? Ny antony mahatezitra neny amin'izany koa nge tsy azoko e. Fa ianao tia mitady ambinga viga ka? Ohatry mitady akamo koa raha miainao tan-trano ato izany ka. Eny e, alefa tsy tena antana izay momba neny izay ataoneny antsony koa. Fandirandava makamo betso. Oe, fa lasaizy izy teo Hortense? Asa tsy haiko hoe hoaizy izy iny. Tazany kely hoe? Iny lasa mivoaka ny vavahady iny. Dia hoaiza hono? Tsy ho any amin'ny namany ihany ve? Inona kosa moa ny tsinonjanako amin'izany? Izany tsy nahatana ny teny nomeko. Ary maninona moa raha avy dia ho vakiako aminy? Fa maninona eny? Tsy maninona ka. Kena fotsiny mahalasa saina neny eo ary ka. Tena lasa mihitsy ny saiko misaina ny mahery indry tansa. Mila ho vaky hatramin'ny zanakato dohako mihitsy mieritreritra azy. Maninona raha mandeha matory kely aloha e? Aleo tokoa aloha atory kely mihitsy ka. Fa inona ny tadiavana ho amaika e? Fa misy inona rotsy a? Lozandray ange ty nataony mahery e. Loza inona e? Fa inona no nataony? Tsy nentina nanao le kiraro vao nividiko tamin'le volany menao ane izy. Fa notaniana re zany. Tsy haiko tsony Léon a. Fa nga tsy mbola sahanao nitsorona tamin'ny foana ny mariny? Isaky ny laza amin'le izy aminy a dia ohatra ny matahotra izany foana. Fa tsoinao ange zany e? Ary ao no tansa? Ny amin'ny tansany eo a dia reny efa nambarako anao reny. Zaza mikomprendre reny. Zaza mino fa mahafantatra zavatra izy raha reny firesany amiko reny. Dia inona no hevitra Léon a? Inona moa no azoko rosainao ankoatran'ireny efa nambarako anao reny e? Dia ny firesana ny marina ihany. Fa nambatambazana ve mihoatra reny fividianana zavatra lafo vidy ho azy reny fa dia tsy haiko mihitsy izay tiany ny zaza iny hatongavana. Ny hevitro indray izao dia tansa no asaiko iresaka amin'ny vantana aminy. Ianao reny niteraka azy aza tsy vakiany loka maika avefa hitansa e. Nefa andramy ihany aloha e. Tena ho sarotra izy ity Léon a. Mahatahotra. Ny anambadianao mihitsy ange zany no tena olana amin'ilay zanakao raha azoko tsara e. Izay nge nitenenako anao hoe sy fanapaha-kevitra ihany hoe izay ikenao na ny teniko na ny teny zanakao. Ka eo indrindra neny mahafaka ny saiko e. Mahatahotra ny amin'ny mety avy tany ny zaza iny zavatra tsy ampiheverana. Ho toy ny inona no ahazo ahy eo anivon'ny fianakaviana, indrindrindrindra eo anivon'ny fianakaviana indraingy. Ny vavan'ny fiarahamonina tsy lazaina intsony. Dia ahoana ny amintsika manoloan'izany? Reny efa nambarako taminao reny aneo ahy. Efa maro amin'ny fianakaviana no mahafantatra izao fiarahantsika izao. Dia ahoana ny hevitrao ary? Fa ty fitetezana fianakaviana ty koa tsy azoko. Raha mba fantatrao moa fa tamin'ny fotoana nisiny vonany anjady tamiko. Tonga ny dodododo reny olona reny nanoro hevitra sy ny sisa ka noho izay ve atodik'io-ndalana ahoana ny tsy mba hiteny aminy na dia toro hevitra ihany azy. Tsodrany koa ny zava-mahery antsika malagasy e. Ka tsy tokony hisy vato manohariana tsony ange raha izany no izy. Eto amin'ny mahery aneo any olany. Efa impiry moa ianao no nilazan'izay handray fanapaha-kevitra rehefa hatramin'izao. Efa rotaona ange izay rotsy raha taona iray no menao ahy. Tsarovy raha avako fa fitiavana daholo izany. Fantatro izany Léon, diso fantatro. Eny e.
aleo aloha andeha rotsy a. Andao azy zany ianao? Aoko fantatrao rotsy a, fa na aly leto aza ny andro a, tsy hisy zavatra ho tapaka eto raha izay hevitsanako izay foana tadiavinao am-panjakaina. Dia tsy hisy mihitsy zany sosikevitra avy aminao. Ny hevitra zany tadiavinao tsotra na izana ny zanakao. Ohatray kosa e. Ka ianao manery ahiten'ny hevitroko, zay ny hevitro. Mandeha nasotary ianao e. Rotsy azafady raha nanohina anao ny teniko teo e. Raha izao indray ary tsy mety ve raha apetraka amikavana akaiky izy dia entona momba azy rehetra. Dia ahoana koa hoe ny fitsarana azo amin'izany hoe ianao tsy hamenatra ny sasany teny hoe natakalon'ny lehilahy ny zanany. Mazava zany rotsy ataonao ahoana moa ny loloha randrosiny. Zay fa veloma ianao e. Lasisy. Mahery miantso angany eny. mba isory amin'izay koa iny ekotara misofinao iny fa iny ihany ny tsy andrenesanao antson'olona eo. Sady arenina amin'io ianao farany. Fina ilany eny ahy e. Asa avy makaty koa tany sara hitanao tao. Asa zao raha ho hito ka lany iny na ahoana. Raha zafiny ragory antsony e. Elahy nge ka tsy arak'io rehefa petahana anaram-bositra e. Nareo menadandra izao Nola verina nataony an'izandra zafin-drangory zany foana na efa ny ampianarana azo. Ina nefa ny raharaha indrian'izany e. Anarandreny be andriko nge zany e. Fa misy inona indray aloha e. Misy resaka kely fa tsy hoe misy inona indray e. Fa alohan'izany aloha maka mahery seza fa tsy mety amiko miresaka amin'olona mitsangana. Fa nga izany resaka lava be mihitsy no tsy matsiaka natoerany. Tsy dia hoe resaka lava manao ahoana ka raha ny marina dia tokony efa ela nanambara azy taminareo saingy tsy voalazako foana. Tsy haiko hoe zaho angamba amin'ny fotoana siora mahamety ny ilazako azy. Tsy mba mijery andro ary ny eny raha izany. Izaho kosa tsy misy an'izany. Ka lazao sy tantara ho ary moa e. Mpio atompo fa ady no hatrehako. Fihinana ary tia manjoan'le raha matoty. Ataoko fa tsaronareo menadà tsara fa volana vitsy izay no natsiarovantsika ny faharoa taona nahafatesany dada. Mahatsikaritra angamba nareo fa azo isaina amin'ny ratsan-tanana sisy ireo fianakaviana na amin'ny andaniny na avy amin'ny ankilany ny tonga mba mijery antsika na dia ireo akaiky indrindra azy ny lokaloka fa tsy hanadino atao ireo nilaza fa tsy ataka mihitsy mandra-pivoaka nareo menadà manambady. Ahoana kosa morony eny no ahafahan'ny olona anatanteraka an'izany amin'izao fotoana izao ekeko fa misy ny nahatiny an'izany noho ny fahafianoan'ny fo be loatra saingy tsaro fa fomban-javatra izany. Ka na ibebe anareo azy ity tsy hita taratra intsony toa manao tsidipahatra sisa. Ny andramangozohozo kosa aloha efa tsy mahagagy. Ny azy anotra ny dada fotsiny nahatongava matetika taty fo ny fahavelon'ny dada reny. Alako iny iny ve tsy voakalina. Hivavanao kosa tsy manao an'izany izy. Izy efa mahazoazo taona iny fotsiny no mahatonga azo kizitina toy iny. Amin'ny lafiny iray koa nefa tokony ho isika no andeha hitsidika azy amin'ny maharay aman-dreny azy indrindra fa nareo menadà. Tsy efa koa. Nefa tokony hifankatia be azy mahery sy bebe satria samy kizitim-belona. Fa toy izy amin'izay aloha ilay resaka saika ho ataony eny teo fa lasa nivoana any amin'ny tsizy indray ilay izy e. Roa taona mahery ho azy izay no lasa tsapako fa miasa hirana isika. Na dia misy ihany azy ireo tsara sitrapo manohany eny antsefatsefany eny. Iza aloha le tsara sitrapo eny antsefatsefany eny ambaraniny eny e. Ny olom-patatra ohatra. Fa tena tsy misy toy antsony ve le asy e. Tsy efa nilazaiko anareo teo ve leon'ny famezivezena koa. Ka tsy aleon'ny eny ve ny talehan'ny orinasa mihitsy no antonony e. Iza moa fa tsy ny direktera lasainao mihitsy izany manondra tsondra n'izany e.
Tsy haiko izay tiany atongavana. Ahoana koa ary zany direktera mitady be vinany zany. Dia tsy nandalo tany intsony zany neny? Teny amin'izao nanosy zato no efa saika voaray fa mila mahay masinina hono. Eo amin'le taona kory reto ny tsapako fa olana eo amin'le fitadiavana asa trano angamba mety amiko. Kosa e. Ka tsy maintsy ho tonga amin'izay tsinona rehefa tsy mahitako. Inona koa moa no olana? Tsy misy olana mihitsy fa neny azy efa mahatsapa hoe efa mialehibe. Za kosa ngefa nandresy lahatra neny hoe aleo hiasa fa neny tsy nety. Mangina ery mahery karapanondro aza tamin'ireny tsy mbola nanananao. Za koa angana misy aza fahasahiranana kely mandalo mbola nitaraina tana miepaka nanangataka tamin'izana tamin'ny izy. Ka raha ineny hoe anao asa trano zany aloha tsy ekeko kosa. Tsy hoe ny asa tranony tsy mety fa neny anao an'izany fotsiny tsy mety amiko ka. Efa resaka momba an'izany ihany ho any tiako atao aminareo menadahy. Roa taona mahery kely izay ho any nalasana ny dada. Fa maninona n'izany resaka izany foana no averimberineny aminay eto e. Aleo avy dia za no hamaky azy raha manahirana anao. Roa taona mahery izao no nahafatesany dada. Midika izany fa efa andalam-pahasikranana ny fery. Mila solony amin'izay dada. Sady zany. Mahery oka moa hevitra neny ilako dinika aminareo menadahy tsy manana nizaniza koatranareo Fa misy olona miaraka amineny ve? Iza ary aviaiza? Misy. Dokotera izy. So le dokotera nitsabo any dada ary zany? Izy indrindra. Fa ahoana no nahafantarany lahan'izany? Tsy vanina. Ary tsy voaingana ange zany nareo niaraka fefa ely nafony mbola narary tao amin'ny hopitaly mihitsy aza angambo dada. Tsy andryle tsy vanina matesa faingana iny mihitsy zany izay nahatapitra ny ainy dada mba ahafahanareo miaraka. Moramora ianao fa tsy misy an'izany kosa Zay koa vo azoko atsaina fa taitsigara le tsy manjary iny zany ny taraiky tao anaty sandre tamin'le ndray andro iny fa tsy namany dady zany. Raha tsy saina ry ty tenisany. Zany koa dia mbola mampivanitika antony ihany. Izy tokoa iny mahery saingy tsy mbola nisy nahinana inona teo aminay tamin'ireny. Namainga taminay ange zany ianao tamin'iny fotoana iny Ka tsy ino izay lazaiko mihitsy anenareo raha hiteny hoe tena vahiny tokoa izy tamin'ireny Tsy zay mahasoa ny tokantrano lahy ny mahasoa ny lahy fa aty amin'renay aty lahy tsy mahay miaina. Anaparany lahy ny volany lahy. Tsy hoe nanao sito mahery na nanapatra ny mahamanam-bola azy zany kosa izy mahery olona manana ny maha izy azy anie izy iny fa tsy araky ny fihevitra ao azy ka hanao toetra tsy metrika Tsy misy rarahiako an'izany tiako ampahafantarina anareo koa fa olona tsy manambady izy. Ilay onja ny toetrany goaiza moa izay vadiny no tamana aminy. Sady inona tsony koa moa no lazaiko fa mba miangavy anao kosa ary neny fa dio manomboko izao no mampidipiditra n'iny lehilahy iny ato an-trano ato. Any ivelany ihany nareo manao an'izay tianareo atao. Aza matahotra lahy Zay zany ry dada mandriam-piadanana amin'izay fa anambady ny rakoto malala obon'ny avy rotsy ny aina. Raha misy marina fitahiny maty dia le azavaniny iny alaina. Mahery ve adaly Zany koa moa mbola mampitsakakaka le vendrany ty ihany. Tsy misy saina. Ka elange mampome. Aleo aloha andefa toa mahaivaninareo mianakavy mihitsy zany tenako zany Tena mandreraka zany raha olona. Aza dia mivaky loha amin'izany ry neny Ny mahery efa raha malala fa fahasarota-piaro diso toerana ny azy. Ny voalohateniko aloha izy telo mialaka dia fisoranan'Andriamanitra lehibe no ny fanomezana anareo fosisaina nanaiky aho lohan'ity fianakaviana ity. Sitraka eto matory izy menakavo ka ho valiana raha mahatsara. Misaotra an'Andriamanitra aho satria tsy misy fanateterahana raha tsy avy aminy. Manaraka izany dia miala tsy indrindra noho ny tsy fahaiza miteny izay nanaovako ny teny ho toy ny ady vomanga ny kirija vola ka avy teny voamaso ny potsirina.
Manaraka izany dia hitodika aminareo menadany maso. Tokony homeko anareo fa vonana hitondranareo ho toy ny naterako aho, ary vonana ny anohy adidy sefandra tompoko lahy. Efa azo lahy moa ny entana ka tsy ho tsara resaka lahy. Amin'ny foko madio hitan'Andriamanitra no hitenenako an'izany ry Stely mianaka. Manaraka izany dia tsy ataoko mba mahasity ireo fomba ndrazantsika izay tsisy maharatsy azy, dia ny fombafomba rehetra mifandraika amin'izany. Noho izany dia manolotra an'ity valopy anse ary mahery. Asema radio. Radio ny tansa. Isengena ny loraka azy. Omeo azy fa tsy olany. Efa namany voaraiko ny rehefa voarainy. Ny fahazonao aneny ny zava-dehibe. Fa hono fa ngambo izy ity avy dia sarika ampandriana toy izao. Marina tokoa izany. Aza matahotra se fa mbola ho avy ny ambaratonga mpanajana rehetra. Eny voaray tokoa te izay tady anisan'ny efa mamatotra anao sinenina dia nataonao tamin'ny fomba tsotra sy feno fanazavana tsara aza. Manomboka androany dia ray no hitondranay anao. Ny akosa indray aloha tsotra e. Aleo azava ny fitsipodalao. Sao fotony fanarahana nefa baolina rugby no eny amin'ny centre. Fay mahiry ve tsy efa tenenina foana amin'ity fiteny mivatambatany ity e. Aza be desinao izy aloha fa aleo laza zay ampony kosa mety kokoa amiko miresaka amin'ny olona mahitsy fiteny toa azy. Ka ny azo kosa nge efa tafahoatra loatra ry dady e. Tansa. Ary tao taitra ianao? Taitra satria sambany teo amin'ny tantaram-piainako no nandre feon'ny antso hoe dady anaka. Kilasy fafiry marina moa ianao zao? Nanala BEPC teo fa tsy afaka. Aza kivy. Mianara mafy fa alefako any Fransa rehefa afaka baka. Misy anabaviko mipetraka mantsy amin'ny Paris. Merci dada. Bisou kely aloha. Fa le kala tsy misy sainy ity. Ny any se indray mahery aza kivy fa ho hita eo ihany izay anaovana an'se. Ny amiko indray aloha azy esana sainy e. Mety amiko foana na etsy ambohijanaka aza. Fa zao ry Stely mianaka, tiana dia tiana tokoa ny arakorany eto, saingy ny any fanjakana no loavina fa ny any tena vimbinina ka dia voatery tsy maintsy hangatadalana aminareo ny tenako. Ndeha sahady ve ianao e? Mbola be ny asa mandraraha miandro mantsy ianao e. Andao moka ny dady etsy ambavaditsika ry izy menada. Mahazo taonareo e. Veloma izany sery mahery Veloma e. Tena afa-baraka mihitsy amin'ity bandy kely ity marina. Way marina. Efa mifolosifolo ty andro ry zareo Na izany aza tandremo sao mandeha mafy Aza matahotra ianao e. Zay ky tansa kely ny dada. Bisou. Bisou dada. Olona tsy fatam-piaviana any ka dada. Mbola hivadia ny dada moa fa ataovy tsara. Eo ary aloha nareo da fa aleo zany amoaka azy. Fa nga tsy hanatitra ny dada. Treno langa ny tenineny teo hoe aleo ateriny. Fa matevina ihany ty valopy ty zandro mahery Dia lika marina jamba ny taolana fa ny olona jamba ny vola. 103.4 Dada. Sy ary fiainany e. Fa midikina nefa ny fiantsoko azy hoe dada ny mahery. Fa nga moa zany ahafoana ny fitiavako ny tena raiko akory. Sady efa izy koa nefa tiany renitsika ka akory atao. Ka mandreraka be mandre anareo amin'ny dada aminy ka. Fa inona indray hono zato resadresaka reo menada ato e. Inona moa fa tsy mifanakiana ny mahery an'in'olona iny indray. Aleo rangahy hidaboka no momba an'iny fa gote zao no mamaika raha misy Enao tia marina nery mahery ka tsy mifidy teny avoaka mihitsy indraindray e. Mandreraka mihitsy. Zany eno afa baraka e. Ohatry ny hoe tsy mahateny zanaka. Rehefa tsy zakany ve zany tsy embotra izy e. Tovakenako e lasa vorovoroko no tambatambazako. Fa misy velo le gote Io amin'io valopy io ane misy an'le vola meny Leon teo e.
ataoko inona ny volan'ny Léon any amin'ny eny any mitady. Sady lasa tsy mena miteny zany koa elahy io, tsy haiko efa naninona. Tsy maintsy volahana ny omby alohan'ny zogainy sao manoto a. Na izany aza mba fidio ihany ny olona tao andreny fa mahakamoka. Sady izy koa ange ho ny vonany hitondrantsika toy ny zanany naterany ho any an-dafoko ve moa ny sasany tsy ho tsara resaka za koa nefa nieritreritra ny hoe tonga dia andefa ny tansy raha namany ay moa ka mbola iandry ao ariana ny fahafahany baka lozy zany fa le resaka gote zany ahoana fa tsy efa nyteniko ve lahy hoe io amin'ny valopy io tsy mila an'io mandeha na tansa ao ambany ondanao misy poketra keliko mangamanga iny jereo fa misy vola ao anatiny alaivy ny 2 arivo dia arivo avy ny anareo menada misaotra. Fa hitansa ve tsy mahatsapa hoe ohatra manomboka mandreraka izany miara-miaina miaraka amin'ity raha Léon anareo ity fa mandreraka ahoana koa tena tsy kle amiko intsony miara-miaina amin'iny elahy mihitsy no hitako mora makalagy amin'ny tsy misy dikany na kle na tsy kle efa izy aloha no eo fa mahery tokoa ve aloha tsy mba mahatsapa ny ezaka ataony amintsika miadana ange tsika amin'izao fa tamin'ny dadam-bola teo zany anga tsy nisy fiadanana tamin'ny dadam-bola teo ny adana sika fa taoriana kely nafatesan'ny dada kosa tena niarana tsapa angamitsika fa nylalovana fahasahiranana amin'izao nefa miverina miadana mihinana an'izay tiana nyreko io zany saikanonako fa inona nefa ny tena kahalamy mahery azy iny tsy azoko ekeko angefa misy fiovany fa ny Léon mihitsy ny tsy mety amiko ka ny antony tena tsy tiavany lahazy mihitsy ny tiako fantarina mivonto ange ny foko mandre anareo miantso an'iny dadadada ato trano ato fa odiko ary tansa iza taminareo no nanokana an'ireny sarin'ny dada reny ho any anaty vata fifasiana tota-taratasy tsy dia miasa an'ireny tsy indry fotsiny ve aloha za ve dia anao an'izany amin'ny mahery le raha matoa indray zany nanangana sekta tato antany moramora marina hoe sary pisaina ny antansa fa iny miditry ny vavahady iny mihitsy ay ve fa ataolo zanaky neny mahita enao an'io zanaky neny zanaky neny toa hafahafa ny nareo zany reto hoe fa misy inona ay tsy mbola tonga nga dadanareo za ndray dadanareo fa misy inona kitansa asamy mahery misy inona mahery misy inona ndray rery lanitro leo an'ity antso dadadada lavanareo ato antranoity zay mandeha rehetra dada leo ny sofiko mialanao mihitsy any Léon zany farany angamba dia horaisinao ho fahavalonao mihitsy zay fandraisanao azy tsy olana na ho fahasivy azy fa inona ny tena antony tsy mba saininao akory ve fitiavany anao mora mivadika ny olombelona iza moa no anam-po iza no ananieritreritra fa ianao zao no mbola vita norina tokantrano raha ireny lokalokanao teo anolohan'ny vata mangatsika ny dada reny fa aina ny fetra raha mba fantatrao moa fa ho fitsinjovako anareo zanako daholo ny aton'izao rehetra izao tiako hiadana ny zanako efa voasoratra ngeriny eny hoe ilaoza ny zanakao ho kamboty ary ny vadinao anamtena fa za no ia azy sa tsy mahatokony fiahin'ny tompo ianao motsy efa ao anatin'ny fiahiny zao fiadananareo menada zao eny okizay fa resinao ary inona koa moa zany ny antony nanokananao an'ire sarin'ny dada reny ho any anaty vata fifasiana taratasy tonte tamintsika le ny findra-trano na tonga an'ireny mahery dia tsy tao an-tsainao akory ny nametaka azy tamin'ny toerana mba hafahafa ohatra hoe tanaty tiroara dia iza koa le sary mariazinareo tamin'ny kadra lehibe iny ao ambony armoara re satria any koa sisa no miendrika azy ahoana kosa moa ny mbola ametahako an'ireny amin'ny rindrina mety izy ianao eo amin'ny toerako raha zany teo amin'ny toeranao dia fahendrena no mitana ny teny nomena tsy nanambady tsony
Manarak'izany dia aiza koa no nasianao ny akamaroan'ireny fitafiany dada ireny? Izay tsy nety taminao hoe fanomeko an'ireo fianakaviana akaiky, ny ankoatr'izay nomeko mpanakalo. Tsy vita ny fitiavany ihany izany ny voatakalonao fa hatramin'ny fitafiany koa. Nizay koa ny dadanareo fa tonga. Mahery lelafiko ny faladianao mba tsy ampiseho fihetsika hafahafa eo imasony eo. Zany zanako tiany Mahery moa neny eo, neny koa tia be any Mahery. Etsy aloha bizo mambe zany zanako zany. Tonga. Tonga. Mba hanomany lamba malaky inge za rotsy fa tonga dia hamonjy doso fa tsy zakako izany hafanany zany. Marikoriko dia ahoanao Mahery Tsy misy hoe ahoana fa baolina anao ne. Ndao le tsy dada mba hoe ty tsangatsangana any amin'izany apefy zany efa ela mba naniriko hoany fa tsy lasa foana. Toa malaza be mihitsy zany chute de la Liliane zany. Fa manina ny ianao rery fa tsy hoe hoentina koa izy minada aza ty tena ho ka tsy vao maika ve moa tsara zany fa hono tokoa ary tsy mbola nasiano mivaly mihitsy hatramin'izao nge le resaka nataoko taminao resakinona moa izay letsy momba nyty tranony findrantsika tika tsy de mety amiko mantsy anao ty toeranyity noho izy tsy de fanalavitra loatra amin'ny toerana nisy anareo taloha. To mahasadaikatra be ihany na dia ny fanena matetika amin'ireo avambadina hoe ity amin'ny manodidina ety aza. Ianao moa efa nyteneko hoe manana ny tranoko fa ianao bikirinako lazainao fa hoe mandra-paha ihany efa hoviany izay nefa tsy efa renina ambarako anao reny ve fa tsy hiala lavitra eto amin'ny toerana na lehibe azy ny mba hantahantan'izy datamiko zanaka ange reny rotsy natao anaraka teny ray aman-dreny raha izay tiany no raha na inona mareny ianao ato koa anie mba malalaka ihany na dia ny ipetrahan'ny fiaranareo mianaka fotsiny azy impirefa nasehoko anao moa fahalalahany io garazy eny amiko io ka sady ianao no tena hitako mampiata zanaka rotsy indrindra moa fa fitondranao amin'ny Mahery iny aloha tonga dia tsoroko avy hatrany fa na zaza tsy mahazo azo any bandikely iny ataoko fantatrao zany tsy haiko nanambadiana ho any tsy zakany na za mihitsy no alan'le ry tsy haiko toy ny rano nararaka damosingana fotsiny soa atao aminy aza omena tsiny izy Léon teo ampigoana ny mamy tanilan-drainy anie izy nitojo reny fisarahana tampoka reny fa nga moa nisy naniry an'ireny trankampiainana dolo reny ary zany teny taminy fa voninanao izay tratry ny heriko tsy mitovy mihitsy ny toetrandre zanako roa reny ka dia inona zany no tokony atao na tsy tianao aza ange ho any eny beriro no meritsy atosika dia afaka mijery afintsika efa nanavatra ny aina sy anosoka ihany raha sendra mahita ry zareo saifo mijery ihany ary iainako izay anao raha tsy mahita anatin'ny ray volana moa izy dia aleo hoe ny meritsy atosika ihany zany mba fanaky-pahakevitra entitra tahaka izany nandrasako dia ahoana momba le resako teo aleo amin'ny herin'ny laditsika mandeha izay zany eno inona koa ary ty tsongolongolohandry tany sisaky ny ray minitra ity sa mbola mitady zandry indray zato izy tady zandry ahoana koa fa tsy hitany lahy angaza mamatotra ny tady kiraro koa fa mivaha foana maninona nefa nitady kiraro mora mivotsitra toy ireny ny vidiny ka efa tady niaraka tamin'ny an-trano moa ioko reny tady kiraro nilon reny mihitsy ndraindray ny mora mivotsitra finina indray kapangeno efa saika hoetiko kanjo misy no an'ny voalavo koa ny sisiny lany voalavo ahoana koa tena marina ny andra le blouson mangamanga dada fanaovako iny misy rimbony voalavo ny loha tanany tena manampy fisian'ny olona be voko atao trano ato aza hitako aza mahitany zany fangary efa misy lamba laniny voalavo dia midika efa misy olona be voka ro Mahery indray mahita an'izany eo mitombona ve zany ry neny
feo fotsiny koa no henoko fa ny fahamarinany tsy haiko loatra. Sombaniany kosa no mitsaika ato fa modigisa fotsiny ao Fa nga misy olana raha ineny? Tsy misy olana ka. Tsy azoko mihitsy lahy. Mahery ve mahagagy Fa raha zany tokoa no misy sahanatry. Dia izay zaniko. Fa soavana nge zany Zana mahakely saina antony. Za kosa aza tao an'izany Za nge tsy mbola namingavingan'la oatra zany Dia meza zany mba ho matotra fazakely fisainana. Mijery lavitra. Ivery rehefa moramora nga zany mbola andre zaza mitomany ato an-trano ato zany. Tsy adalany dada nge tsy niterahany mihoatra antsika mianada Elahy mihitsy ny tsy matotra sadasada fijery. Ny any Mahery kosa neka tena filambaniny mihitsy. Maninona raha avy dia tsorona izay tena ao an-tsainao ao. Vonina ary venao hisaraka amin'ny olelahy io Fa inona nefa ny tena tsy zakan'la aminy sao dia azoko aravina ihany. Za nge aloha zao no mila valy teniny Tsy afa miala aminy intsony ary Mahery efa mananjanaka iraisana izay. Fa ianao ve vehivavy tsy misy saina Fa hoaiza ianao Ho inonao zay aleoko Mandeha aloha mba jery kely zao zaza mitomany ao ambadika ao zao Mahery fa hamita an'ireto lambany sisa reto Vao mialeto aho zao dia eto indray reto fa tsy maintsy miandry azy angina. Tsy haiko nge izay tsy hitadiavandra ny mpanampy hitaizany io Mandehana moa mety ho mando indray ngambo le ry. Mangina lesaryle tsy manjary ty Lahy ve tsy tenenina hoe manginy Ary maninona moa raha atao amin'ny fomba mahamety azy amin'izay ty Rehefa avy dia tapenako amin'ity ondana an'ity ihany ny tarehany ty dia vita aminy aminy. Lahy ve tsy efa teneniny Zay aleo asiana fitsoahana amin'izay sao dia traingo eto. Ary mba nalaky na angina kosa izy zany. Fa nataony ahoana? Mahery Mahery Ndry andraso hoe sanako Gastitan Taragas. Allo Neny Mahery ihany Fa aiza ianao Mahery Asa matahotra anao fa tsy lavitra eto Fa ino ty loza feno abibiana nataonao Mahery Vokatry ny fahasarotam-piarodista hafa ohatry reny ry Neny Dia aiza ho aiza eto misy anao io Tsy afaka ny mbola anoranao an'izay tena toerana misy aloha hatreto. Tsy maintsy ho avy anefa ny fotoana hatratrarana na anolorako ny tenako mihitsy eo anatrehan'ny manam-pahefana. Tsiry Mahery aza manao an'izany ianao. Tsy misy mpiatsony anie izay mianaka ato Efa lasy Léon. Tiako be. Dia iza mandony vatranonareo? Dia ahoana koa ny sakafo hohanina? Ao amin'ile garagentsika zao izay mianaka no hitapify raha mety ilay olona nanofa ny trano. Dia niofa trano zany ny iainanareo mianaka? Ka tsy maintsy izay mihitsy tsinonako. Izay ary loha atao Efa nresahako ilay madame Dinina namako manambady vazaha izay fa vonona ny ampiatrano antsika telo mianaka hoe izy rehefa avy nanazavako ny zava-misy. Aza metsika tsony lary le mpamono olo ty Varina miresaka amin'ireny lahy eo tsisitsisiny eto koa mantsy alaka tsy azo ny latsaina za sy ny polisy atanjolo-trano ato Mila laty ny telefony malaky Allô fa ino zany Tsy mahery tsony tiry madame Rotsy fa Léon sy ny polisy Ay zany ny teti-dratsinareo Ny telefonina koa moa nataonjanako main libre ka tsisy miafina tamiko sy ny polisy ny resakareo. Tonga avy any am-positry ny polisy Tanjombato ianao raha te hanaraka ny zanakao. Mandrosoa ave tanse mandrosoa finina ary ty miafavy ty Manao ianao? Ndry fa nanomboka viana indray izany fiarabany izany ry tansa Ny fenonao azy angamba ny misy fiovana fa tsy misy inona ka eny ndray ary ka inona ho ny zato vao voanetinao amin'ity andro vao maraina
Fa alohan'izany aloha mba hanontany ianao a, inona ny antony tsy miverenanao tato an-trano taorian'andreny fitazonana ponja vojomaika azy mianakireny? Aminao ve mbola mety ny verenako anaraka anao? Amiko ange tsy mbola nisy olana fandraisako anao toy ny zanako e. Dia aiza anao zao no mipetraka? Aleo angamba ho tsy ambarateloko izay misy asan'ny fiainako. Saingy ho toin'izay mihitsy ho fahatongavako vao maraina eto aminao zao. Entaro ny teninao fa enoko e. Dia tena tsy vitanao mihitsy ve nanafaka anoneny tamin'iny aferiny? No manjo ho azy azy efa mafy no ny famoizany anjanany, mbola nampianao famonjana ihany koa. Momba n'izay indray aloha anaka dia aoka ianao tsy hanome tsiny ahy, fa izay ny fanapahan-kevitra ny raisy ny fitsarana noho izy niraintsika ombakomba tamin'ny olona meloka. Dia ny ampy ny fanitrikitrihanao teo anatrehan'ny fitsarana fa raitsy kombakombony eny sy mahery. Amin'izao fotoana izao aho vao afaka anontany ianao hoe siora amin'izany tokoa ve ianao? Dia inona izany no tadiavinao ataoko aminy ka? Dia tsy ho vitanao ve ny hanafaka azy raha ny toerana misy anao e? Raha ny momba ny mahery indray aloha nazoko azy izy sitrapony azy ary miendrika azy ny famaizana. Tsoroko amindray aloha fa tsy afaka ny anao an'izany aho. Izay no efa fanapahan'ny fitsarana nefa fa ho hitako eo ihany e. Mba ataovy moa e, lela-paladia aminao a. Aoka izay tansa, aoka fa ho jerena momba an'izay. Allo Njato, izay efa nilazaiko an'lazay lesy a. Tsy ny raharahiana akory ny fangatahako sy ny fitalaoko ny mba hikarakarany amoahana ny nenina dia efa nampanantena ihany azy izy. Ieno a, izay mivalifaty fantatro fa mety sy mahomby. Izay mifantatro hoe mila ny lafotsiny a. Tsy hamadika ny lazany ahy e, olo tiako nge lahy e. Nikatra ihany koa dokotera Léon Raikeloko no nendrikendrika tsara petraka nataoko fa hoe nanolana izy. Tsy nisy nahafahany niala mihitsy na dia kely aza satria efa vitako planina tsara. Ny polisy koa moa nanao izay azony natao ny azonana ny olon-dratsy hatramin'ny farany. Ny mahagaga dia ny fivoan'ny fonja raha mbola tsy ampitaony iray akory. Iny indray aza no nivoaka taoriany raha mbola manohy ny sazany koa sy mahery. Izay ary tsy voatonga fa hitantarako zavatra indriry tansa. So momba ny dokotera Léon indray? Ie, ny faneny izay teo amin'ny tetezana nosy zato. Najanony ny fiara dia nasainy niakatra aingana. Dia ahoana? Eno indriange. Tena matitra ary ve ty olona eto anilako ty sa ahoana? Nefa raha nitoetrana tokony tsy hisangan'izany izy. Ary ino ty mampitanondrika ny lohanao? Faly a Léon a. Dia inona izany no tokony atao? Misaotra an'Andriamanitra. Dia misaora azy ary. Zao koa nge madame. Miaino anao a? Efa niona nge izay mianaka maly? Ianao si iza? Zasy mahery. Léon a, mivasivasy ratsy amiko ve ianao e? Vao afaka maly ane zasy tansa ny teny amin'ny teny e? Efa nambarany tamiko e. Dia ahoana ho izy? Sady faly izy no nitomany no namena ihany koa. Inona no ataoko Léon a? Faly be a? Tao vily kely ato hividy glasy raha mety aminao e. Mafana be le andro. Ka zany tsy misy vola e. Nisy nitako vola taminao nga teo e. Misaotra meloa ary. Fa hono a? Aizy nareo mianaka no mipetraka amin'izao? Ao amin'ny garage. Marina ihany izany ny tenin'ilay olona tamiko. Dia amin'ny fomba ahoana no ionako amin'ilay rangahy indry neny? Tsoroko aminao tansa fa anisan'ireo lehilahy mpandiny-javatra Léon. Dia hiverina hiaraka indray izany nareo? Tsy mbola nisy fitiavana mihitsy aloha ny resaka e. Faly sahirana ary neny a. Na izaho koa aza nge retsy e. Ka raha mangataka ny hiverina amin'iny izy dia ahoana? Tsy haiko. Oka, manaiky ny ao ambadika izay. Miankina amin'ny mahery ihany io e. Izay indray neny sy mahery.
sady tsy efa hoe ny famihana ihany koa very zareo e. Izay voahanjanako aloha izao ny zava-dehibe amiko tany za. Raha izao ny marina dia tena olombelona dady iny, ary raha sanatrika tsy mitombina dia tsy manjary Léon. Ary mavesabesatra ngeneny izany. Vola tany amin-dralina daholo retsy tony fa nga nivadika indray zato fiantsononeny azy. Mandreraka kiny ao an-tany mora ao mampiteniteny foana. Miovatra amin'ny fiteny. Ok izany ho any ka mandehana tonga dia mibabaha tokona fa ramaka be Ny voaloha teny Kristely mianaka dia fisaorana mitafotafo an'ilay ray ao ambony, satria na dia nisy aza ny savorovory dia tonga amin'ilay fitenenana hoe ny savorovoron-kila tona. Na hery tokoa ny rivotra mitsoka nefa tony ihany. Koa manomboka eto dia hoadiny itsika ny lasary stely fa dia hanorina fiainam-baovaotsika. Ny voalohan-tenika ihany koa aloha dia toa an'izay an'i Léon izay. Fisaorana an'ilay naharina mitrana indray ny efa rovitra. Tsy hitako intsony izay lazaina ankoatr'izay fa faly Za indray aloha dia tena manakolazainy e. Ny antony dia satria avy amin'ny daholo ny anton'ireny zava-niseho ireny. Tsy mba nisy fandiniana lalina fa niendika fanam-podiso tafahoatra. Eto koa dia miangavy ianao mba hicomprendre ny zavatra angatahako raha sitrakao. Handray anao raiko amin'ny foko manontolo sainga leo mba hipapa no iantsoko anao fa no hoe dada, mba hipetraka amin'ny mahadada ny dada. Mifona dada, menatra. Nanao ny tsy fanao, nanosipotaka anao tamin'ny zavatra tsy marina akory. Okizay tansa. Okizay izany zanako izany. Avy eto anila mipapahara mipetraka. Avy ilay tsy mahery. Miomana ary dia homany dia izao ny bagazinareo fa ho any Antsirabe-tsika rahampitso dia miampitsika no any. Roviana amin'izay ilay dingana manaraka ny fanambadianareo ry ny antsy-papa. Vonina amin'izay nga ela. Ataovy mitovy ny complet anay sy papa. Dona kely ary le tsy ry mahery Gasti Tantaragas. Idadadada foana. Tantara mitohy nosoratandra tsy mandresy Jean-Lauré François na Ramasy. Novy aloha amin'ny Sylvia Randrinatoandro sy Nanja. Niaraka tamin'ny Zoma amin'ny Rina, Ralala ary Christophe Rabiarmanana. Nandray feo sy nandrindra ra teknika. Aro. Nanatontosa. Nanja Razafindrakoto.